amin'ny fiainany mpandray anjara rehetra mandritra ny fankalazana fa efapolo taona fitsingerenan'ny taona ty amin'ny anaran'i Jesosy. Aza raha tao feo anao oka Andriamanitra andrianao raha eo mangatak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ianao anao ny tenanao mahery eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra mandritra ny fankalazana tia fa efapolo fitsingerenan'ny fa efapolo taonany fankalazana ara-paminany ity. Vavaha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vorinao zay mba hovangina, vorinao zay mba hovangina ho ana fionana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatak'izay miseho ianao mahery eo amin'ny fiainan'ny mpivavaka rehetra, eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra amin'ity fankalazana tia azandara-paminana fa tsingerenan'ny taona fa efapolo ity mangatahinao amin'ny anaran'i Jesosy. At this 40th anniversary prophetic feast, in the name of Jesus, lift up your voice. Let the Lord hear you. Oka Andriamanitra ndre feo anao, fafahanao fatakarana, fafahanao feo fanay masina, fafahan finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io miara-mivavaka zay, ano maraina. Oka ianao any tenanao mahery eo amin'ny fiainany mpandray anjara rehetra mandritra nyity fankalazana ity azy andara-paminana ina fitsingerenan'ny fa efapolo taona ity. Mangatahinao amin'Andriamanitra mba aneo ny tenany mahery vaika izy. Eo mangatahinao amin'Andriamanitra mba aneo ny tenany mahery eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra. Asana tao feo anao oka Andriamanitra andrianao vavaha raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ianao no ny tenanao mahery eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra mandritra nyity fankalazana ara-paminany ity fitsingerenan'ny taona fa efapolo. Vavaha ianao amin'Andriamanitra oka Andriamanitra ndre feo anao raha eo mangatak'izay fionana tsy adonona eo amin'ny fiainan'ny zanakao, eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy mba mangatak'izay. Oka ianao anao ny tenany eo mahery eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra. Moka ianao anao ny tenanao mahery eo amin'ny fiainan'ny mpandray anjara rehetra. Vavaha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miseho ianao amin'ny famantarana fahagagana amin'ny asa mahavariana amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra mbola tsy reny sofina, mbola tsy reny tompon'ny olona. Sa no manin'Andriamanitra ho amin'ny mpandray anjara rehetra amin'ity fankalazana ara-paminany ity. Asana tao ny tananao dia manomboana misaoran'Andriamanitra mankasitra azy satria araka ny nambaranao izay koa no ataony amin'ny anaran'ny maherin'i Jesosy ny vavahantsika. Ty ahafantanana mafy an'Andriamanitra dia mahazo toerana. Tsy hoe tsika hitsangana hivavaka hitentsika hoe raha io amin'ny anaran'i Jesosy oka ny tenin'ny herinao avy tafatoetra amin'ny fahafahan'ny mpandray anjara rehetra amin'ireo fampahorian'ny devoly rehetra mandritra nyity fankalazana nyity fitsingerenan'ny fa efapolo taona ity. Taova mafy be ilay amainanao. Salamo 107:20 tena defa niteny izy ary ny tena nasitrana azy sy nanafaka azy tamin'ny longony anjarany. Ataontsika hitsangana amin'ny tongotsika dia aza raha tao feo anao eo anaty an'Andriamanitra ny maraina raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny tenin'ny herinao, ny herin'ny teninao atafatoetra ny fahafahan'ny mpandray anjara rehetra amin'ireo endrika fampahorian'ny devoly mandritra nyity fankalazana ara-paminany ity fitsingerenan'ny taona fa efapolo ity. Ataovy amin'ny finoana izany vavaka izany. Mangatahinao amin'ny Andriamanitra ny lanitra, ny rainao ilay Andriamanitra ao. Oka ny herin'ny teninao ampitoetra ny fahafahan'ny mpandray anjara rehetra amin'ireo fampahorian'ny devoly mandritra nyity fankalazana ara-paminany ina fitsingerenan'ny taona fa efapolo ity. Mikaka mafy ianao amin'Andriamanitra. Vavaha ianao amin'ilay anarana izay ambony anarana rehetra ny anaran'i Jesosy. Oka ny herin'ny teninao atafatoetra ampitoetra ny fahafahan'ny mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly mandritra nyity fankalazana ara-paminany ity. Asandraha tao feo anao vavaha mba hamaly anao ny lanitra. Eny manomboka androany ny Andriamantsika ny raintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny herin'ny teninao ampitoetra ny fahafahan'ny mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly mandritra nyity fankalazana ara-paminany ina fitsingerenan'ny taona fa efapolo ity. Mangatahinao amin'Andriamanitra tena defa niteniny izy ary ny tenina nasitrana azy sy nanafaka azy tamin'ny longony anjarany.
tsangana ianao ambony tenin'Andriamanitra dia ambarao teny hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny herin'ny teninao ampitoetra amin'ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo fampahorian'ny devoly rehetra mandritra nyity fankalazana ara-pamina n'ity fitsingerenan'ny taona faha-efapolo ity. Mivavaha ianao oka ny lanitra andrimy feo mivavaka ao anio maraina. Tena dia manonteny tamin'i Jakoba izy dia nisy fetrikany tamin'ny Israely rehetra zany teny tokana sy atsombadika ny olona anankiray ho lasa firenena. Zay le teny izay andrandratsika angatantsika androany maraina. Raha eo Andriamanitra eo oka ny herin'ny teninao ampitoetra amin'ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly mandritra nyity fankalazana ara-pamina iny fitsingerenan'ny taona faha-efapolo ity. Vavaha ianao avy amin'ny lalon'ny fonao. Vavaha amin'ny fanahy masina indray zao. Vavaha amin'ny fanahy masina. Ampiasao ny fononao, ampiasao ny fahatokitenanao, ataovy le vavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy oka le herin'ny teninao ampitoetra ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly amin'ity fankalazana ara-pamina n'ity fitsingerenan'ny taona faha-efapolo. Vavaha ianao oka ny herin'ny teninao ampitoetra, oka ny herin'ny teninao ampitoetra ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo endrika fampahorian'ny devoly. Mikaika mafy ianao atsoiny Andriamanitra ny lanitra zay ahatonga an'izany iseo le herin'ny tenin'Andriamanitra ampitoetra ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly mandritra ny fankalazana ara-pamina n'ity. Raha eo miantso anay zay anio maraina. Zao ny fanirivo fonay, zao ny fiandrandranay mangataka zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny herin'ny teninao ampitoetra ny fahafahany mpandray anjara rehetra amin'ireo karazana endrika fampahorian'ny devoly amin'ny anarany maherin'i Jesosy. Eny indrindra amin'izao fankalazana ara-pamina n'in'izao fitsingerenan'ny taona faha-efapolo avofa amin'Andriamanitra ny tananao. Asandrato izy efa nandrehantsika izy. Raha anay eo misaotra anao zay satria ny herin'ny teninao dia ampitoetra ny fahafahany mpandray anjara rehetra. Raisanao ny voninahitra rehetra, ny haja rehetra, fiankofana. Misaotra raha eny an-danitra. Anaran'i Jesosy Kristy vavahantsika. Ty ahafantanana mafy amin'i Jesosy dia mahazo toerana. Ty ahafantanana mafy ho an'i Jesosy. Mitsangana amin'ny tongotsika arany. Ary tonga amin'ny teny ary tsy niraisiny fa nizany izy nandray azy dia izy dia miny hery mba hanehoana fa olo masin'Andriamanitra izy. Ny akabeazan'ny olona tongeto nefa mifitsy eo mandray. Firy amintsika ary ny tongeto andray andro amin'ny maraina. Ny voa raisin'ny tany mamoaritra ny vokatra azony ary ny voa ny tenin'Andriamanitra. Be da be metanetana mandre fa nefa mivitsy tena mandray tokoa nefany. Rehefa raisanao ny tenin'Andriamanitra ofoporao tsara dia azo antoka kosa ny fitsinjana. Okaniny voan'ny tenin'Andriamanitra tsy ho verivery foana eo amin'ny fiainanao mandritra nyity fankalazana ity. Tsika zao mankalaza maneran-tany. Hita ozy izy ny teny ozy izy tao amin'ny lafeniny alasa firavoravoan'ny foko le teny. Etsika zao mankalaza maneran-tany ka raiso zany le teny ao am-ponao dia ino mahatonga fahatongavanao eto izy dikany. Fa ny afaran'izao izy manome fahazavana ary fahazavana ozy izy tsy ny raisin'ny maizina. Oka hiditra amin'ny fiainanao tokoa ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra. Ty indray mandeha indray ty dia andro vaovao tsy ho adinao mandrakizay. Asandrato ny tananao koa dia mivavaha ianao. Tompo vonina andray an'le voany teninao. Ampio androany tsy hivezivezy ereo rehefa mamafy ny teninao ianao. Ampio mba hifantoka dia andray le voany teninao.
In a good and honest heart. amina fo madio tsara. In Jesus' precious name, we have prayed. Amin'ny anarany sarapidiny Jesosy ny vavahantsika. I wonder that there are some things you have read at home Efa nieritreretana hoe ny zavatra vakianao tany an-trano in your life. na vakianao tamin'ny fiainanao I just got ignited. dia nefa ny tsy niseo ilay izy rehefa tato am-piangonana. The reason why, Fantatrao ny antony? as I enter into the sanctuary of the Lord, then understood I. Rehefa niditra tato tranon'Andriamanitra dia natakatra. It's the center of illumination. Satria ny tranon'Andriamanitra eo ny fananavana ny sananao ka miandrandrazana ao azo fahazavana. In your life, Dia rehefa miseho ny fahazavanao that's your life. dia anokatra toko vaovao amin'ny fiainanao zany. And then the first word this morning Ten'Andriamanitra voalohany dia tonga andro maraina hoentin'ilay zanako with me here since next eto izy niaraka tamiko izy tamin'ny 1993 we demonstrate ary naneo izy the practicality of the word of faith. ny fampiarana ny tenin'ny finoana And he's got quite some experience with God. dia natsapa fisehoana niaraka tamin'Andriamanitra izy He's one of those sons of Issachar in this ministry. ary anisany zanaka eto amin'ity rakity izy dia afaka mitenena zavatra iseho. I was out in South Africa at the time when he was there, and I said, hey, Za zao tany Afrique du Sud tamin'izay fotoana izay dia niteny izy going to Ghana. dia izy andeha ho any Ghana. He said, I already told my wife, Dia efa niteneny koa ny vadiko. Dia zao niteny vadiny hoe we can't go from foreign mission to foreign mission. hoe tsy afaka ny andeha avy any amina toerana vahiny tsy maka ny toerana vahiny hafa dia ndotsika hiaraka ho aho. I said, but I told you before, Efa niteneniko anao taloha that's how much he works in the spirit. ohatr'izay ny fomba fiasana amin'ny fanahy. Listen to the full-time ministry. Rehefa nidra tamin'ny asa fanompoana feno izy He told his wife, we'll go dia niteneny ny vadiny hoe andeho any amina toerana ray tsika. mission. I said, we'll be. Dia tsy manana iraka any tsika fa tsy maintsy makany nefa antsika. And I said, hey, we are going to Ibadan. Dia zany teka maka ny Ibadan ao ianao. Amen. Amen. You see, there are many people in church who are just there, Hitanao misy olona maro be tom-piangonana eto fotsiny nefa zao tsy mandeha amin'ny fanahy. but you can't maximize your journey in Christ Nefa no tsy afaka ny azony tsara indrindra miaraka amin'ny Kristy when that works in the spirit. raha tsy vehivavy lehilahy sy vehivavy mandeha amin'ny fanahy. Others are going, Raha manaraka ny ataon'ny hafa fotsiny following what God is saying. nefa mivitsika ny manaraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Oka ianao mba eo Catch mba handray discipline it takes. lea fifehezan-tena mba handry avy any an-danitra. Join me this morning. Welcome Bishop Thomas Alemo. Ndao raisitsika Bishop Thomas Aremo mitondra ny teny. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shall we lift up our two hands to heaven? Azandrano tanantsika roa ny an-danitra. First and foremost, let Voalohany indrindra ndao tsika nkasitraka the God of all revelation ilay Andriamanitra ny fanambarana rehetra so much tena maro be nefa niseho mountain teto amin'ity tendrombohitra ity light fahazavana is shown to the righteous. dia naseho tamin'ireo oro marina dia Andriamanitra mbola aneontsika fahazavana ihany nefany Personally, for what you have ka isory izy manokana ny amin'ny zavatra nyraisinao nandritra ireo toriteny maro be city of encounter with the world, ny amin'ny fionana maro be tamin'ny fanahy finoana the ongoing feasting ny amin'ilay fankalazana izay mbola mandeha for us. dia ho antsika daholo reny. That we give you thanks. Raha io misaotra anao zay In Jesus' mighty name, we have given thanks. amin'ny anara-maherin' Jesosy ny isorantsika Again today, dia mandeha indray androany the word is coming your way. ho avy any an-daninao ny tenin'Andriamanitra. Message is here waiting for your reception. Ary fantako misy toriteny eto miandry ny fandraisanao anazy ka ny anjaranao In this message, amin'ity toriteny ity dia tsy ho diso an'izany ianao in the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Father, we thank you. Raha io misaotra anao zay We thank you. misaotra anao zay I command openness of the heart dia tiako fisokafa amin'ny fo to receive your word. mba handray ny teninao. Command understanding. Dia tiako fahatakarana Say, give me understanding and I shall live. teneny hoe mifahatakarana dia ho velona. The spirit of understanding. Raiso ny fanahy fahatakarana And I command the grace not only to hear, ary dia tiako fahasoavana tsy handre fotsiny fa handray ihany koa, to receive, but to perform. tsy handre fotsiny fa hanatanteraka. Today you will
take definite action for definite revelation. androany ianao dia anao fanatanterana ho an'le fanambarana zay ho raisinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Father, thank you. Raha misaotra anao zay In Jesus' holy name. ny anarany masin'i Jesosy. Put our hands together. Ty ahafantanana mafy an'i Jesosy Please be seated. dia mahazo toerana azafady. What a great privilege this morning Tombotsoa lehibe amin'ny teorany famanginy ity to be permitted of mba omena lalana avy amin'Andriamanitra sy ny mpanompony ato an-trano ny apôstôly ny tiraka ity to bring mba hitondra antsika the first word to us. teny voalohany ho antsika. Over the year, Nandritry ny taona maro 7 taona zay at least, farafahakeliny I've been privileged to follow this great commission. dia nanatombontsoa nanaraka an'ity iraka lehibe ity sy ny mpanompony Him is a learning time. dia isaky miaraka aminy dia mianatra foana. Time spent with him Ny fotoana zay rahako aminy is your learning capacity dia mampitombo fahaiza-manao ianao that we have learned ary anisan'ny zavatra maro be ny anarantsika disciple. tahaka ny Jesosy nampianatra amin'ny mpianany. So, so much we have learned that Be da be ny zavatra ny anarantsika just few points. dia nefa ny teboka vitsy no entiko amintsika eto Time allowed amin'ny fotoana izay ananako. to say I'm grateful Dia tena hoe mankasitraka to my family, za sy ny fianakaviako, mankasitraka an'Andriamanitra, to the apostle, mankasitraka amin'ny apôstôly ny tiraka ity, grateful for the privilege. mankasitraka amin'ilay tombotsoa lehibe ny ho zanany. Amen. Amen. Now, Zao arany before us is the subject matter eo alohantsika dia misy an'ity sujet ity of serving God. fanompoana an'Andriamanitra. Serving who? Manompo an'iza? Serving God is key Fanompoana an'Andriamanitra ny fanalahidy in our promised land. ny toerana eo amin'ilay tany nampanantenana. Fanompoana an'Andriamanitra It's a major key. iny ny fanalahidy lehibe. One thing is to enter, another thing is to dwell. Zavatra anankiray miditra dia zavatra anankiray ny toerana. One thing is to dwell, another thing is Tsy mitovy ny miditra sy ny mijanona sy ny azahoana ny tsara zavatra dia avy amin'ilay tany. Misy fahatsarana eo amin'ilay tany, misy fitahiana eo amin'ilay tany, dividend for every dwellers of the land. misy zavatra tsara eo amin'ny olona rehetra mono eo amin'ilay tany. Fa ahoana ny azahoana fahabetsahana dia miankina Not just of God, tsy avy amin'Andriamanitra irery ihany mostly of you fa miankina aminao ihany koa concerning your qualitative stewardship. miankina amin'ny fanomponao tsara. Fanompona an'Andriamanitra dia fanalahidy In our promised land. ho amin'ny fitoerana eo amin'ilay tany nampanantenana. Let's get back a bit to what happened in Egypt. Ndao tsika hijery ny zavatra niseho tany Ezipta. The platform for which God Le sehatra nataon'Andriamanitra enforced the release of his people nandidian'Andriamanitra mba hanafahana ny olona going out there. ndana makany ianao andana izy avy eo manompo anazy. Exodus 8:1. Exodus 8:1 Jesus Jesosy nandidy, commanded, Andriamanitra nandidy a Mosesy and the Lord spake unto Moses. ary ny Andriamanitra niteny ta Mosesy ndana makany amin'ny Farao Say unto him, thus saith the Lord. dia izao no tenenin' Jehova aveloany oloko handeha mba hanompo ahy. That was the first point of communication. Izay ny teboka velohan'ny fifandraisana ho amin'ny fampitsorana an zareo. In Exodus 9:1. Exodus 9:1 mitovy amin'iny ihany. And the Lord spake unto Moses. Dia Andriamanitra niteny ta Mosesy. Exodus 9:1. Exodus 9:1 Moses, ary Jehova niteny ta Mosesy makanisany ny Farao tell him he must release. ka lazao izy alefaso ny oloko. So the release of his people. Ka ny fandefasana ny olona dia eo amin'ny sehatra ny fanompona. That's the foundation. Io ny fototra Intervention. ho amin'ny fanelanelana an'Andriamanitra. Fanompona, Service. fanompona. May I say up to today the syllabus has not changed. Oka lazany teo tsy niova mihitsy ito ny mandraka ankehitriny. We serve him to live. Manompo anasika mba ho velona. We serve him also Manompo anazy ihany koa tsika mba go well with us. mba andeha miaraka amintsika izy. Momba antsika rehetra, All about us. momba antsika rehetra. And when the people were to leave Dia rehefa niala tany Ezipta le olona dia tsy adin'ny Farao ground at which they are departing, ny fotoana ialany. Exodus 12:31 it has been the subject of discussion. ino ny zavatra niresahana teo, ino ny zavatra niresahana. Exodus 12:31 They call for Moses, that's Pharaoh, ary niantso amin'ny Mosesy izy right now and say, rise up, ary ny teny mitsangana forth from among people, mialao izy teo amin'ny oloko ianao sy ny zanak'Israely go and dia andana manao inona, ndana manompo an'Andriamanitra araka ny teneninao. have it again and again. Efa renao mpoana zany Next fast there. dia avy eo manaraka Say, go and serve him with everything. andana topo izy amin'ny zavatra rehetra izy 9:30. Take
Ary izy ny biby fiompinao and your hearts. sy fonao As you have said, araka ny lazainao and be gone and bless me also. andanao izy izy Put plain de tahiny ianao natao nazava tsara le izy oka ny oloko andeha they may serve me. mba hanompo ahy. And so, when they got to the promised land, De rehefa tonga ny tanàna izy takatsika tonga amin'ny tanàna-panantenana zao God began to emphasize this vital key. de nitsindrin'Andriamanitra io fanalahidy io. Deuteronomy 6:12-14. Deutéronomia 6:12-14. To remind them that you are not here just for fanfare. Nampatsivina fa tsy etonareo mba hifalifaly fa etonareo mba hanompo. Deuteronomy 6. Deutéronomia 6:12-14. Forget the law. Because Aza tininao Jehovahandriamanitra satria hitany le tany tsara going with milk and honey fenao tondrotro sy tantely de nampatsivina zareo out of the land of Egypt. sy Andriamanitra nitondra reo tany amin'ny tanin'ny Ezipta tany amin'le toerana namatorana anareo Shall fear the Lord nareo atao ohatra ny Jehovahandriamanitra ao and do what? ka anao inona Serve him hanompo azy and swear by his name. tahaka ny anyanany araka ny anarany. This is the purpose of taking you out. Io zany nitanjona namoananao tany And now you are here. de zao ianao eto Don't forget. de aza dino le izy. I want to say to everyone here, Te tena antsika rehetra eto so much in the land to possess. tena be da be ny eo amin'le tany tokony hanananao Please bless tena toerana tsara tena feno zavatra masoa land with the Lord careth for. The eyes of the Lord is upon you from the beginning of the year to the end of the year. ny ranoran'Andriamanitra eo amin'io tany io manomboka ny taona mandra-piafarany taona eo amin'io tany nampanentenany io Must be careful fa mila mitandra antsika of comfort amin'ny toerana mampahazo aina and divine provisions, amin'ny zavatra fatsiana uncommon word, ny zavatra azo azo foana get the Lord. de hoe adintsika avy eo Andriamanitra And look again. de jereo tsara After God has mentioned so many good things, rehefa avy nambara zavatra tsara maro be Andriamanitra they are way in Deuteronomy 11, ao amin'ny Deutéronomie 11 he reminded them again. de nampatsiaviny le mandeha indray izy 11 from verse 13 to 17. Deutéronomie 11:13-17 From verse 11:13-17 to 15. And it shall come to pass. ary zao no tanteraka Now he has listed the goodies efa nambara le zavatra tsara to get it into reality. ary tio izy mahatonga an'io zavalava misy azao no tanteraka raha eny tsara ianao ny didy izay nanidiko anao ho an'io To love the Lord. mba ho tian'ny Jehovahandriamanitra reo Powerful message on that tena nitsindriny tsara mihitsy ilay izy tian'Andriamanitra ever before. mihoatra noho ny taloha To serve him sy hanompo azy all your heart, amin'ny fonareo rehetra all your soul, you sy amin'ny fanahinao rehetra ka ny zavatra rehetra mombanao zany de atsofoka ao anatin'io wholehearted worship. amin'ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra And when we continue that scripture, de rehefa vakinao tsara le soratra masina then de avy eo that I will give you the rain of your land in its due season. de meko anao izy ny ranora amin'ny fotoana ozy izy amin'ny andro manao vamenina amin'izany Rain and the latter rain. ny orana voalohany ozy izy sy ny fararaonana Gather in thy corn, mba hamorinareo thy wine. varinareo sy ny ranom-boalombokareo sy ny diloilonareo I will send grass. Hey, ary ampandriko izy ny atra eny ami'sanao cattle. ho amin'ny biby fiompinao That's are looking for you. zavatra tadiavin'ny afo ianao fo de hitanao fotsiny le izy That thou mayest eat and be full. mba ho hitanao zany de ho feno ianao. Verse 16. Andiny fahinambin'ny folo The Lord said, take Andriamanitra ny teniny kanefa mitandremy ianareo mitandremy that your heart be not deceived fa andreo voafitaka amin'ny fonareo aside ka hivily and serve other gods hanompo andriamanikafa and worship them. sy hankohaka aminy Mention that if you do that, de nambarany fa raha ataonao zany dia ho very ianao nobody will perish from this land. tsisy olona ho very eto amin'ity tany ity This promised land io tanam-panantenana io has been delivered to you. de menanao Water of gold eny amina will not become an next plateau volamena a convict in the land. de nefa ny ianao tsy olona tsinitsina eo amin'io tany io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy So we have the responsibility. One thing is for God to ka manana andraikitra zany tsika zavatra rainy hoe Andriamanitra manome zavatra sarobidy treasure arena sarobidy to know how to get it. de zavatra ray ho anao malala hoe ahoana nazahoana an'le izy It's given us ny men'Andriamanitra tsika tany tsara a land flowing with milk and honey, tondra dronono sy tantely a land where we will not lack any good thing, tany tsy ory zavatra tsara mihitsy tsika a land of all possibility. tany ay atao rehetra And as God's servant has
prophesy on us. Araka nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra atsika. All things work. Tany eo miasa ny zavatra rehetra amin'io tany io. But then, Kanefa the master key fanalahidy lehibe to possess all those things, mba azahoana an'io zavatra io, not to be a fugitive in the land, tsy olona mirendreny fotsiny amin'ny teny fa tena tompona tany, venture, tsy olona any ariana any, but a candidate for wealth and riches, fa nefa ny ianao kandida ny arena sy ny still work. fananana dia ny fanompona, Still worship. ny fanompona. And this requirement Ary zavatra takiny io is this. dia If it's not what anyone can do, zavatra tsy afaka ataony rehetra requirement for the blessedness, to possess the blessedness of the land. dia tsy afaka azahoana ilay fitahina amin'ilay tany. God, Ka ny fanompona an'Andriamanitra every believer's covenant responsibility. dia ndraiky tsara mpanekeny ny mpino rehetra. Everyone is fitted to serve God. Ny olona rehetra dia mendrika ny hanompo an'Andriamanitra. Where you belong, Misy toerana amin'ny evinao, that's what belongs to you. misy fanananao any, That's where you can function. any ny afaka iasanao. Young, Ry tanora, ry antitra, whatever it is. ninninna Too many opportunities. fa fanangeda be, Open-ended gateways. faravarana lehibe misokatra an'ilay izy mba azahoantsika ny tanitsika. You will not fail in this responsibility. Tsy ho raraka ianao amin'io andraikitra ho saninao io. Ary tadio When you despise rehefa ataonao tsinitsinina responsibility ny andraikitra ara-panekena as a liability. dia lasa tsinitsinina koa ianao, lasa olona manana vesatra. One of the covenant opportunity that make us to be what God has destined us to do. Anisan'ny fahafana ny men'Andriamanitra ho tanterahantsika sy ho ataontsika dia mifanompona. Now, two major things Zao anisan'ny zavatra roa lehibe indrindra is what Satan used in his subtlety. mba ampiasain'ny Satana Make us play with this responsibility. amandray antsika tonga antsika hilalao amin'io andraikitra io. Voalohany He steals our time. dia angalary ny fotoanantsika. Most of the time when you say Satan has stolen the car, he doesn't ride car. Nakabeazan'ny fotoana nangalary Satana fiaraka izy tsy mitondra tomobily, nalainy ny tranony nefa tsy hitanao ankoriny izy. But subtly Fa nefany steals your time. alainy ny fotoananao. And whatever steals your time is Dia ninona mangalatra amin'ny fotoananao destiny. dia mangalatra ny anjara voatendrinao ihany koa zany. Not get to where you are going. Mety tsy tonga any amin'ny toerana nalianao ianao raha tsy fifezinao tsara ny fotoananao. Manage of time Ka ny fandanindaniana fotoana may affect your serving the Lord. dia mety misy fiantraikany ny fanomponao an'Andriamanitra. And I command today Ary tiatiako androany discipline to manage fifehezan-tena amin'ny fotoananao tsara, ample time, ahatonga anao fotoanana tsara ho an'Andriamanitra kingdom advancement. sy fampandrosoana ny ezaka fampatroana ny fanjakan'Andriamanitra. Raiso zany zao In the name of Jesus Christ. ianaran'i Jesosy Kristy. Everybody has 24 hours. Ny olona rehetra mana 24 heures Time is an equal asset by destiny. ananantsika rehetra mitovy ny fotoana. The president of Ny America, président ny Amerika manana 24 heures. God's servants in the house Mpanompon'Andriamanitra ato trano manana 24 heures ihany koa izy. still go out under the bridge. Nefa izy mbola mandeha makany ambany tetezany miresaka toriteny, He still has time. mbola manam-potoana izy, Plenty of prayers. vavaka maro be And providing for the necessity of saints. ary mijery ny zavatra mahatsara ho andreo olo-masina. Responsibility that you don't have time. Ka ina zany le andraikitra mahatonga tsy manana fotoana. You don't have time. You Ireo olona tsy manam-potoana, only make it up for what you don't want to have time for. ianao dia tsy manam-potoana ny zavatra tsy tianao hananana fotoana, fa zavatra ataonao lohalarana izy ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Voalohany aloha, voalohany Your time. ka ataonao planina zany fotoananao lohalarana dia tsy maintsy Advancement and deal ho anezaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. to everyone under the sound of my voice. Ho an'ireo izay mandeha ny feoko Mismanage of time. dia tsy ho lanilanino amin'ny tsisy dikana ny fotoananao. If you check how you spend your time, you will Raha jerenao tsara ny fandanianao fotoana dia jerenao tsara hoe lanilany amin'ny tsisy dikany le izy. time in watching television. Fotoana hijerenao télé. And if you're a woman, Raha vehivavy ianao, to fix their hair from morning. sasa zao makany amin'ny fanaovana volo manomboka maraina mandra-pialiny andro manao volo fotsiny izy ny vehivavy. All manner. Amin'ny fomba rehetra, It's okay ohatrany hoe mety le izy. when you begin to put all these times together. Rehefa tambatambatra nefa andreo fotoan'ireo, Half of your time have been used to decorate yourself. ny atsasan'ny fotoananao dia laninao ny anaingonao ny tenanao fotsiny, Your heart is empty. dia nefa ny fonao banga. The beauty of the Lord our God is not within. Ny fahatsaran'Andriamanitra nge dia ao anaty hoe Talking
ny fahatsarana zay resantsika dia avy any anatinao dia miseho anao ty ivelany le izy. And until God puts his glory upon you, Dia raha tsy mipetraka andriamanitra eo aminao ny voninany dia mbola tsy ho hita ianao. so stop wasting your time on those. Ka tsara zany any manaingo tena. Now, number 2, Faharoa, enemy of still worship, fahavalo ny fanompona. of serving God, Ny fanompona an'Andriamanitra procrastination. dia fanemoran-dava. You have agreed, Efa nanaiky ianao mpanompon'Andriamanitra ny tena, ny ekenao daholo le izy. but when will you begin? Fa rovina ianao efa ny anao ny anomboka. Tomorrow. Rapitso. Procrastination is Fanemoran-dava dia fahavalo of destiny. ny anjara voatendry. Is a hack enemy of kingdom still worship. Fahavalo fanompona atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanemoran-dava. Eny amin'ny sabotsy tsy andeha hiasa And we so fa andeha hanambapy fanahy. Ny tanjoko dia efa na 100 isa tonga ny sabotsy. reason why you should not go. Dia nefa mahita antony ianao tsy andehananao indray devoly ao ambadika izany. Laloviny devoly ianao That's available now ny amin'ny zavatra malalaka zao amin'ireo olona manodidina anao. for this evangelism. Fa manenonao mandeha any androany There, that is gone. dia vototra indray zany iny. It's gone. Efa vototra indray. Eno izy ianao. Public holiday on Monday. Andro tsy fiasana amin'ny alatsinainy. That for me. Dia metimety kokoa amiko raha amin'ny alatsinainy a. Dia tonga indray tsy andro tsy fiasana. And Satan organize again Dia mamorona indray satana toerana lianao sensitive. satria anao tsy malina. Procrastination. Emoronao lavitra, manembotra lava. Dia fahavalo ny fandrosoana. No man Tsisy olona embrace this enemy, mandray ny fahavalony anybody or anything. tsy mahavita zavatra mihitsy ny fanemoran-dava. Fanemoran-dava. The kingdom, whatever thou doest, do it what? Atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ninina atao dia atao faingana. How to frustrate it. Aloha sehoko anao tsara anao fomba fiseho an'le izy. You want to win soul Dia mba ampifanahy ianao. every day. Mahita fanaingy ianao isan'andro e. Just purpose in your heart that you will talk to at least one soul. Atao fotsiny eo am-ponao iveresitaka amina fana anankiray ray isan'andro. Na tsy mandeha mivoaka ary ianao. They are there. Misy arebosiny eo, misy olona eo akaiky eo. Your offices, they are Any amin'ny birao anao misy olona ao. there. Just one. Ray fotsiny. If you target one person daily, Fantatrao fa raha miresaka olona anankiray ianao isan'andro, resahanao matotra tsara avy amin'ny fonao. Rehefa mifarana volana dia manana fanatelopolo ianao. Manarana. before you realize it, at least 10 of them, let's say 1/3 of them, Farafahakeliny 1/3 reny hoentinao zareo. Dia arahanao reny olo reny, atsoinao zareo, mandefa message anao dia manana fanafolo zany ianao. just one. Anankiray fotsiny a. How does it take? Dia hafirina nefa nilain'izany mba hiresahana amina fanaray. 5 minutes. 10 minitra. 5 minutes is enough. 10 minitra dia ampy. Are you preaching? Toriteny ve ianao? Ampy 10 minitra. Tianao Jesosy. And I love you also. Ary za koa tia anao ihany koa. And I know Ary fantatro something Jesus has for you, misy zavatra homany Jesosy ho anao. Fa ny andraisanao an'izany dia mila mifandray amin'ny Jesosy ianao. which I'm here Ary izay ny tanjona tongavako eto anao androany mba hifandraisanao amin'ny Jesosy. as you repent of your sin, Rehefa mibebaka ianao amin'ny otanao ka manolotra ny tenanao an Kristy, tena tsotra be, and then you lead him dia tarihanao izy. first to repent. Mibebaka, manambara, mivavaka ianao avy eo dia raisinao le olona. Don't say, but I mean, Aza miteny ianao talk to him and dia eo na raha teneniko izy dia tsy maintsy enono koa ny andana mitady olo-kafa indray e. end of the day, you will have at least one serious person who listen to you. Rehefa mifarana ny andro tsy maintsy manana olona anankiray ianao mandre ny teninao tena mibebaka tokoa, Comforted. dia lasa miova fohy ny olona iny. Hitanao tsara zany? That one, procrastination cannot enter. Io fanemoran-dava inge tsy tsahatra velively, tsy hijanona eny amin'ny busy, The lunch hours. any amin'ny fisakafoananao atoandro. Now, you want to pray. You pray now. Te hivavaka ianao vava zao. You pray without ceasing. Mivavaka ianao nge tsy fotoanany, tsy mitsahatra. There is time to separate, to pray. Misy fotoana foana hivavahana. Kingdom advancement prayer. Vavaka fampirosona fanjakan'Andriamanitra. There is also all the time to say something concerning the kingdom of God. Dia misy fotoana foana ihany koa resana momba ny fanjakan'Andriamanitra. The crowd and Mety ao anatin'ny vahoaka ianao heart is panting. nefa mifonao amin'ny tempo. Tompo, Visitor vango io zay in tomorrow's Sunday service. amin'ny fivoriana alahady rapitso. Essentially is heart to heaven connection.
ny vavaka nge dia mifandray amin'ny lanitra mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny teniny fa tsy manaraka an'le rotina fandoana vanandro sy le protocole fifandraisana amin'ny fonao. Tadianao le vavakiana dia nandrian'izany lanitra ny zavatra nyteneniny. Iny anaty vahoaka be ianao vavaka ianao, matory ianao mivavaka ianao. Zany hoe manokana fotoana manokana ianao an'Andriamanitra. Raha manokana fotoana ianao amin'le fotoana dia misy zavatra mandalo amin'le fotoana nitokananao dia mety tsy afaka manoka tena amin'le zavatra nanokananao tena ianao. Za nanokana fotoana fa mifena kosa nefa natokana atao amin'ny foko. Mety hitanao mihetsika amin'ny molotra na mihitanao tsy mihetsika fa hitanao miresaka amin'Andriamanitra. Dia izy koa nefa mamala anao anivon'ny vahoaka maro be iny nahoana satria misokatra amin'ny foko dia misokatra koa ny lanitra izay eo amboniko ka inona zany ny olanako dia afaka miresaka tsara satria Andriamanitra miaraka amiko a dia za koa miaraka amin'Andriamanitra. Mena Andriamanitra fahatakarana ny ianao ny anaran'i Jesosy Kristy. So iza reo antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra mpino rehetra dia nitendrena ho mpanompon'Andriamanitra. Nizaniza manompon'Andriamanitra sy ny tombony amin'ny fanjakany dia mpanompon'Andriamanitra iny olona iny. Tanora, antitra, lehilahy, vehivavy tsy manana titra aza miandy titra. Tsy ny titra no mitondra anao makany amin'Andriamanitra fa ny fanompono azy mampifandray anao sy makany amin'Andriamanitra. Rehefa sitranonao ny tenanao ankatoy ny didin'Andriamanitra rehetra mandray anjara amin'ny fanompon'Andriamanitra ho amin'ny fandrosoany mandray anjara ny fitomboa fiangonana misy ianao, mandray atoromarika vaovao avy any an-danitra dia mpanompon'Andriamanitra ianao. Alao ilaza aminao a io ny titra lehibe indrindra izay tokony hananantsika eo anaty an'Andriamanitra. Ny fanompontsika dia tena tokony qualité fa tsy afahalebingezany dia ho faritan'Andriamanitra tsy tokontsika hoe mpanompony avy any an-danitra tsosoa 1 hatramin'ny 2. Andriamanitra tsy niteny an'izao ry mpaminaniko ry tiako kanefa niteny izy hoe mifanompona ny fanananao tsara indrindra tsosoa 1 hatramin'ny 2. Josesy ny teny momba Mosesy ilay mpanompoko. Mosesy mpanompoko izy izy maty. Hitanao zany izay ny titra lehibe indrindra izay afaka tenen'Andriamanitra momba Mosesy. Rehefa maty Mosesy ny mpanompon'Andriamanitra ozy izy zany ambony noho ny titra rehetra azao noho ny tanteraka avy nyteny tamin'ny Josoa zanaky Nona 2:2. Mosesy ozy izy mpanompoko. Hitanao efa maty izy. Izay ny titra lehibe indrindra. Mpanompon'Andriamanitra atao trano isaka misy zavatra tiako hita momba anazy dia famalina avy any an-danitra dia hoe ninina tenen'ny mpanompoko ataovy dia ndana ataovy. Efa henoko izany fehizanonoka tamin'ny 1980 tany mandrapaka hitako an'ity. Io ny titra lehibe indrindra. Andriamanitra makatahaka anao hoe ty mpanompoko. Ka zarara ina zany ny titra fa raha io kosa ny fanomponan'Andriamanitra ary manatanteraka ny didy rehetra izay nanodiny anao. Salamo 89:21. Davida mpanjaka kanefa an'Andriamanitra fanompono azy dia anisany zava-dehibe indrindra. Nahitany Davida mpanompoko aho. Anao ny amin'ny Job 1
verses 1 to 8. Ka hatramin'ny 8. You will see in verse 8 Andiny fa valo ianao mahita about Job also ny tenen'Andriamanitra momba ny Joba. a renowned business leader. Izy dia mpanao fandrarana lehibe indrindra nefa nisy mpanompon'Andriamanitra. Job chapter 1 verses 8 to 9. Joba 1:8 ka hatramin'ny 9. Andriamanitra niteny tamin'ny Satana, efa hitanao ve Joba mpanompoko? Joba There's no one like him in all the high. A pastor tsisy tahaka anazy eto tany, lehilahy mahitsy tsy tanteraka, lehilahy manompo matahotra an'Andriamanitra, zay amin'ny fadiny ratsy. the moment you can have that reference, Rehefa alain'Andriamanitra ohatra tahaka izany ianao, calling that he can dia manompo Andriamanitra tonga amina teboka hoe ekena any an-danitra ho tahaka ny mpanompony, every case of concern dia momba anao rehetra is over. dia tapitra. When you become a servant, Rehefa lasa mpanompo ianao your father, dia lasa tahaka ny rainao, it become specially relating to you. dia lasa mifandray aminao Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra kasihan'ny hafa ianao. People say they don't hear God. Olona maro be miteny hoe tsy mandeha an'Andriamanitra. Inona ny zavatra resanao momba anazy? Hoe sakafo ve? Sa andeha atory? Or to go to your work. Sa andeha ho any am-piasana? Tsy hamaly izy. Went for preaching everywhere the Lord. Fa lasa izy nandeha nitory teny rehetra ary ny tompony ara-niasa taminy, nanamarina ny teny tamin'ny famatarana. They were preaching. They were Nitory teny zareo, nanompo zareo, shop with them. ka niseho taminy izy avy eo. God and preach the gospel. Andany makeny amin'izao tontolo izao dia tory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. And that's Matthew chapter 28. Matthieu 28, 19 ka hatramin'ny 22. I'm with you always. Eny miaraka aminareo hatrany, tsy mila manontany ianao fa andao fotsiny. Rehefa mandeha ianao dia mijoro miaraka aminareo eo aho. Azo famantarana zao ny anaraka an'izay mino. They will cast out devils. Amin'ny anarako androka devoly izy. Lay their hands on the sea, they will recover. Ametaka tanana marana izy dia ho sitrany. What are you using it for? Ny tananao foana, inona ny ampiasanao an'iny tananao iny? Raha ohatra ka feno fanasitranana ny tananao, And you still sit down in your house. dia nefa mipetraka ao an-tranonao, For what? ho ataonao inona zany le izy? But when you are on the go, Fa rehefa mandeha ianao everything you need. The dia ampiasainao ny tananao amin'ny zavatra izay ilainao, ny hery, ny fanasitranana, ny fanafahana, ability to bless others. fahaiza-manao hitan'ny hafa, To impart breakthrough. ny hery ampita fahombiazana. Hand with it. Inona ny jiranao ny tananao? Healing anointing to come upon you speedily. Tianao tena tianao manana fanasitranana ianao ndana vangio ny marana any amin'ny hopitaly. You want to come and pray for the sick. Teneno ndana manantany marana dia vavao ny mararo. You begin to hear testimony. Tsy andeha lavitra ianao dia andeha vavolombelona. That pastor come. Rehefa tonga i paster iny Happened to me. dia izao ny zavatra niseho tamiko. Rehefa mivavaka izy dia antsoina ianao pastera. One day they will ask you, are you a healing evangelist? Dia antanina fa angahanao evangelista mpanasitrana. Input. Ka ny zavatra ataonao zany ny fiatraika anao Title comes out. mamaritra ny titra izay ho azonao. Title first. Fa tsy titra aloha voalohany, Be making impact. Be making. fa misy fiatraikany ianao. Andany ianao aloha no miasa. Even your landlord will call you pastor. Enona ny tompotranao ry antsoinao hoe pastera satria hita be da be le zavatra ataonao mitory teny ianao. A praying man. Fantatra ianao fa olona mivavaka. Eno ny feonao amin'ny alina. You say, pastor. Toy izany hoe pastera, mila vavaka ihany koa. You say, oh, no problem. Bring your prayer. Tsisy olana eto aty. Pass you until you have your own house. Dia tsy ataony tsinitsy ianao mandra-pahazanao ny tranonao manokana satria fantany ny tanan'Andriamanitra eo aminao. Men'Andriamanitra fatakarana any ianao. How then do I serve this God? Dia ahoana fomba hanompoako an'Andriamanitra? New here. Kingdom advancement prayer. Vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra io voalohany. Sin in the kingdom is control. Satria zavatra eto amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fihezana eo amin'ny alitaram-bavaka. Altar. Ny alitaram-bavaka dia inona zahoana hery. And Jesus taught us that every day. Jesosy nampianatrantsika isan'andro dia mila mivavaka tsy eo amin'ny fanjakany. Matthieu 6, Verses 9 to 10. 9 ka hatramin'ny 10. This is how we pray. Our Father who art in heaven. Ray any an-danitra, ho masina ny anaranao, no tonga ny fanjakanao, ho ataony hoe sitrapony eto tany isan'andro a. Go further. He said, give Satria raha mandeha lavitra ianao, meo anany any isan'andro, ka vavaka amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra isan'andro zany le izy. you check very well Raha jerenao tsara the minimum that heaven is expected for us. dia faritany a le zavatra kely indrindra takian'ny fanjakan'Andriamanitra amintsika ho an'le vavaka ao atao adiny ray. Matthieu 6:33 tonga teo amin'izy dia hitany natory tsy afaka niandry hiaraka amiko hiandry hiaraka amiko fenao hivavaka hiaraka amiko mandritra ny adiny ray. Farafahakeliny adiny ray. Adiny ray. Now what is stretch? Ianao afaka mandeha adiny ray. Watch and pray that you enter not into temptation. Miembenao izy dia vavamba tsy hidiranao ty fakapanahy. Ka ianao zany mamaritra hoe mivavaka ianao sa tsy mivavaka. Farafahakeliny adiny ray. Adiny ray a mafonja tsara. Pray 5 hours. Afaka mivavaka ianao adiny 5. Afaka mivavaka ianao adiny 10. No day go without at least 1 hour
oka tsisy andro andalo kanefa tsy vavaka ianao farafakely ny adiny ray vavaka amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. We saw Anna. Ary hitantsika any lea mpaminany vavy, He wasn't a priest. He wasn't a prophet. tsy mpaminany izy a, tsy apôstôly izy, He was serving God. fa izy nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina. He was serving God. Ana nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny vavaka sy fadikaniny. Luka 2 Verse 36 to 37. 36 ka hatramin'ny 37. You are old, you are young, you can serve God. I met Efa tanora ianao, efa antitra ianao, afaka manompo an'Andriamanitra ianao. Sa zao nona tamin'ny fianakaviana ray zay, the husband and wife, le rangasy le vadiny efa antitra tatao am-piangonana. and they told me De niteny anay zareo assignment until death is ny andraikitra mandra-pahafatana io izy de mivavaka. we may not have the strength to go out to Mety tsy manana tangana tanjaka tsony zay de voaka eny an-dalambe, fa zay kosa mivavaka amin'ny fotoana rehetra. that's what we do now. Zay ny zavatra ataonay zao, zay ny asanay zao, That's our job. zay ny asanay fa rehetrarehetra zay a. Akoatra ny fatongavana ty am-piangonana, Now is prayer ny andraikitra izao de mivavaka ministry. ary asa fanompoana mahery vaika be zany. Epafras ozy izy That is among you. zay anivonareo. Colossians 4, Kolosiana 4 verse 12. 12. He was called a servant of God. Natsony izy mpanompo an'Andriamanitra, inona ny ataony mba tonga anazy ho mendrika an'izay titre lehibe zay, mivavaka izy. Epafras One of you, zay anivonareo izy izy, a servant of Christ. mpanompon'i Kristy. Your way to that title. Koa ianao hivavaka mba hatonga anao, Calling fervently for you in prayers. mivavaka ho anareo an-trano izy izy a, mba hijoroanareo izy izy a, tanteraka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. And you can pray when convenient, when not convenient. De afaka mivavaka ianao mahazo aina na tsy mahazo aina, amin'ny alina maraina You can pray while driving. afaka mivavaka ianao sady mitondra tômôbila, Was later at least 1 hour. fa tsy maintsy mivavaka ianao farafakely ny adiny ray, It's a dedicated time. manokana fotoana vavaka ho an'Andriamanitra, vavaka ho an'Andriamanitra. And number 2 is soul winning. Faharoa de fambaboana fanahy sy fampitoerana an'le fanahy. Nitendreko ianareo mba handeha mba mokatra, mba toetra tafatoetra koa mivokatrareo. Winning an establishment, not just inviting people and who become Fambaboana fanahy de fampitoerana azy fa tsy hoe asana fotsiny de vizy handeha. that will make them to be established. Ataonao fomba rehetra mba hatafatoerana zareo, arahanao reny olo reny, manao stratégie anao, manao paikady. That woman Hitanao io vehivavy io zao, who went and called the whole city. ny antson'le tanàna ray manontolo, John chapter 4, Jona 4 32 ka hatramin'ny 36. Tsy apôstôly izy a, God didn't work out in any church. tsy mpiasa voateny tamina fiangonana izy a, With Jesus, nana fiaonana tamin'i Jesosy izy, de tamin'ny alalan'ny vavolombelonany ny tanàna rehetra de voasitony. for unscheduled crusade. Nisy a fitoana filazany tsara, tsy nisy a calendrier. Of invitation. Tamin'ny alalan'ny herin'ny fanasana, Come preach celebrated prayer. afaka These are always going out. afaka mizara fanasana foana ngenao e. They compare Tereo zareo, target to come. tereo ny olona sainao ho avy, Them to come. apatsiavy izy mba ho avy. Whatever they will need to come, providing transport for them. Ninina raha mandoa frenao de aloavy ny fre mba ho tonga izy, God bless you. de ho tahin'Andriamanitra tokoa any ianao. 12:3 says, Daniela 12:3 ny Baiboly miteny. many to righteousness. Reo zay mitarika amin'ny maro amin'ny fahamarinao izy izy de ho lasa kitana natao fanjakan'Andriamanitra. Daniela 12:3 Is tired. ho lasa kitana ianao, afaka mamiratra ianao. Many people. Rehefa hitanao olona maro be, olona maro be, They have done many to righteousness. reo zay mamadika ny olona Forever and ever. amin'ny fahamarinao izy de miramira tahaka ny kitana mandrakizay. The potential. Le fahaiza-manao Stardom. ho fisongodanana atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de atao anatinao mitondra maro, They bring at least one. mitondra farafahakely ny anankiray, mitondra maro ianao, Many. mitondra maro ianao, mitondra foana ianao. God is free. De rehefa feno ny raha ho anao amin'ny vahoaka maro be, The multitude of souls is God honor. satria aja amin'ny mpanjaka ny vahoaka maro be de manomboka latsaka ny orana, de manomboka mitsiritritra anao ny olona. In the secret place. De nefa tsy fantany zavatra ataonao any amin'ny manginginy men'Andriamanitra fatakarana any ianao. Third category. Ary ny ambaratonga fahatelo amaranantsika azy Financial stewardship. de fanompona arabola. Material and financial stewardship. Atsoka hoe fanompona amin'ny fananana sy arabola. Money can do in the kingdom. Ninona afaka ampiasaina vola atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de inona nomezana an'le volanao. 17. Zakaria 1:17 ka hatramin'ny 21. Money can provide food for the hungry. Ny vola nge afaka hividanana sakafo ho an'ireo nony, afaka mandoa facture ny fanafody ho an'ireo marary, The naked. afaka mampiakanjon'ireo mitanjaka. Commanded to do in Matthew Tahaka ny nanodinantsika eo amin'ny Matthieu 33 to 40. 27 a. Didn't feed me. It's part of stewardship. Ka nisan'ny fanompona zany mamana rehefa noana ny asanao, How they fear. Visit them. vangio reo olo reo, Visitation. ndana mamangy, Visit your family.
Tamanga fianakavianao ianao. Where there you see a need, De rehefa tonga anao mena zavatra ilaindreo fianakavian'ireo, aza torina teny fotsiny izy de taretanao amin'ny Kristy. Fa nefa noky ianao mafy amin'ilay zavatra ilainy. financial stewardship, Ka fanompona amin'ny fananana sy amin'ny ara-bola, iny anisan'ny lalambe serving the Lord. no fanompona an'Andriamanitra. Let me say in conclusion, Aloha lazako an'ity fanamaranana anazy. 1 Corinthiens 15:58. multitude here have started comments, Fatako fa be da be nefa nanomboka. greater continuing Foka isy fitohizana hatrany promise land. amin'ity tanam-panantenana ity. To get the best, Raha ty azony tsara tsara indrindra amin'ilay tanam-panantenana, more than ever before. tohizo hatrany le zavatra nataonao taloha. Noho izany raha lamalala, miorena tsara, aza miova, Always abandoning the work ny toerana mandrakariva amin'ny asan'Andriamanitra, satria fantatrareo fa ny asanareo amin'ny tompo de tsy amin'ny foana. So continuity, Ka mifanohizana, consistency, fanohizana hatrany this mountain eto amin'ity tendrombohitra ity, amin'ity fankalazana ara-pamineny iny ity, for soul winning. manamendrika anao fampabona fanahy. Imagine a new you in kingdom advancement prayer. De manamendrika anao a tsy maintsy atao amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. You have financial need of the kingdom. Oka ianao mba hikarakara ny zavatra ilaina amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Tsangana amin'ny tongotra anankiroa ary de isôra izy. I've heard your word. Tompo areko ny teninao, fahasoavana tanteraka, fahasoavana tanteraka, What you have commanded, fahasoavana anao zavatra nytenenao atao zavavaka zany. Ray minitra, efa nandrea, I've received efa nandray a, grace to be a doer. fahasoavana natanteraka. That's what I want. Zay ny zavatra ilaiko. Thank you, precious Lord. Sotra Andriamanitra sarobidy. Jesus' mighty name we are praying. Amin'ny anara sarobidy sosa vavahantsika. Make you a doer of this word. Ataon'Andriamanitra mpanatanteraka an'le teny anie ianao, Still worship. de anomboka amin'ny fanompony zany, ho voninahitry ny anarany. Jesus' holy name. Ny anarany mahery an'i Jesosy. I'll put our hands together. Ty ahafantanana mafy an'i Jesosy a. Let's have the praise. Lotsika iroso amin'ny fiderana. Only you are we serve. Yes. Only you are we serve. They have no other God. Only you are we serve. I have no other God. Only you are we serve. Jehovah Nissi. Only you are we serve. I have no other God. Only you are we serve. Help me to my mind.
am serving the living God. I'm serving the living God. I am serving the living God. I'm serving the living God. I am serving the living God. It's Jehovah Nissi. I am serving the living God. It's Jehovah Shammah. I am serving the living God. Lion of the tribe of Judah. I am serving the living God. Ebubedike. Olorie, Lorie, Lorie. I am serving the living God. Akune Chemba one. I am serving the living God. I'm serving the living God. I am serving the living God. Thank you, Jesus. Let's make that hand clap bigger. Misaotra Jesosy, ataovy mafy lavitra zany tehako zany, ataovy mafy lavitra zany fa ho an'i Jesosy. Dia mahazaho toerana tompoko. In this hour of visitation, Amin'ity ora famanginy ity fotoana ny vavolombelona izao. make it louder, my breakthrough. Ataovy mafy be le fotoana fahombiazako. Let's welcome the following for their liberation. Dia atsotsika reto manaraka reto ao vavolombelona. Abe. You hear your name, please rush to the altar region for your testimony. Raha vao ianao ny anaranao dia makaty amin'ny alitara ianao hijoro vavolombelona. Sister Precious David, Precious David, Aziz O, and Emmanuel Abe. Please come very quickly for your testimonies. As they come, Tonga vafaingana ao vavolombelona ao. Fa mandrapahatongany aloha dia inoantsika reto. marital spell broken. Mosavy ara-panambadiana nandritra ny 50 taona tapaka. My elder sister invited me to this church. Nanasa ao amin'ity fiangonana ity ny zoko vavy efa taona maro lahy izay. Marital breakthrough. Nino an'Andriamanitra izay ao amin'ny fambiazana ara-panambadiana ao amin'ny ankohonanay. My family Nisy olona nametraka ozina tamin'ny ankohonako will ever be approached or wooed for marriage. hoe tsisy zazalazany mihitsy hanambady. Marriage Rehefa nanambady ary rehefa vonona le rahavaviko dia tsisy lehilahy nakavady azy mihitsy. cost few years. Ary tsikatro vao taona vitsy lasy oziny io. Elder sister to Tonga teto amin'ny alitara niaraka amin'ilay zoko vavy aho hivavaka. Ary resaky mivavaka izay dia ampiasainay le tenin'Andriamanitra. the over 50 years. Dia nitapahan'Andriamanitra le ozina nandritra ny 50 taona mahery teto. I broke the jinx and had my traditional marriage recently. Nanao fanambadiana araka ny fomban-drazana voatsely izay. Dia nanao fanambadiana mitafy akanjo fotsy ihany koa. Averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra rehetra nanapahany ny ozina ara-panambadiana ao amin'ny fianakavianako. He is a testifier. Give Jesus a big Izay ny anaran'ilay mpijoro vavolombelona teo mity hafa-mafo an'i Jesosy ianao. testimony. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. My name is Agbe Emmanuel. I'm bringing greetings from Living Faith Church, Port Harcourt. Miarabanareo avy amin'ny fiangonana Porte Harcourt. Come to give God all the glory for Tonga merina ny voninahitra amina rehetra an'Andriamanitra ny amin'ny fanafana. I was addicted to sin, Tamin'ny 2 janoary dia nisy masturbation, and nisy toetra ratsy fito namatotra manao pornografia manao firaisana amin'ny tenako manokana fa tena nitapahan'Andriamanitra avokoa ireo fahazaranjara rehetra eo rehefa nanolotra amin'ny fianako an'i Kristy ary mifagagana voalohany nataon'Andriamanitra tamiko and that result. dia nahazo be tamin'ny fanadinako izany hoe isa tsara izany But God reversed the result. dia natsimbadik'Andriamanitra ny vokatra dia lasa zandray ny voalohany indrindra tamin'ny anakiroa tamin'ireo fanadinana dia afaka soma tsara efa taona tamin'ity irakity ara tsy nihinana fanafotsony aho tsy nihinana mihitsy nefa taloha marary matetika ary farany tamin'ny taona lasa tamin'ny 20 nitaraina ny olona tamin'ny Covid fa Andriamanitra nanome hevitra rehefa avy nanao soronasilo dia nampitombon'ny Andriamanitra avy 30 eny izy soronasiloko iny averiko amin'Andriamanitra voninahitra rehetra isandratra avy indrindra mandrakizay ina izy. Bigger hand of Mitehaka mafy ianao an'ilay Andriamanitra mpanafaka io hoe mendrika izy. My name is Precious David. I want to give God all the glory. Tia merina voninahitra rehetra amin'Andriamanitra. I've been having this migraine. Narary ny domatetika lafa ato amin'ny loko ato ohatrany hoe misy zavatra mandedeha aty amin'ny loko aty miditra aty amin'ny soroko aty izy. Dia rehefa matory ka amin'ny rirany dia marary ny ilany. Tia merina voninahitra an'Andriamanitra. And then Kuplan was preaching on Rehefa nitory teny pasteur Kenneth Kon tamin'ny latsinainy. Hoy izy hoe efa sitrana izy tsy mila fanasitrana ianao fa ny devolo miezaka mangalatra ny fahasalamana. medicine. Dia tsy nety nihinana fanafotsiny tsy nety nihinana fanafotsiny I struggle, but I still close my eyes. mitototo tsy mahita tory fa mitototo tsy maintsy mahita tory zao maraina zao tonga taty am-piangonana osa hoe tsy hanao vavaka ohatr'izay intsony fa vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakana fotsiny ataoko sy fanasanana ny hafa dia omaly tena tsy lahitrako mihitsy le fanatenany I said now I must go. tena hoe mila vavaka toy izany tsy maintsy mandeha fotsiny zao dia iverina merina voninahitra an'Andriamanitra fa omaly tsy nihina mpanafody ka hatramin'izao tsy reko intsony le fanatenana averiko amin'Andriamanitra voninahitra rehetra. joyful noise
manaova ikam-pifaliana ho an'ilay Andriamanitra mpanafaka. Praise the Lord. Dia raina ny tompo. I want to testify to the glory of God. Dia merina voninahitra ao an'Andriamanitra tamin'ny 4 nanambady dia nanomboka ilay olana. My wife was pregnant. Bevoka mivadika dia afaka fidy volana dia lasa teraka tsy tonga volana The baby went back. dia miverin'Andriamanitra indray. Fandrarako ny asako rehetrarehetra tsy maintsy hoe najanona avokoa tsy ny asa heritaona. Nivezivezy atseroa fa tsisy olona nanampy ahy, tsisy fianakaviana nanampy ahy. Dia tadidiko papa, You only need God for everything. hoy Andriamanitra irery ihany no ilainao. No, inside of me crying up and down. Dia natsahatra zany ilay zany mivezivezy atseroa fa nanao fitoriana filazantsarana. Tsisy volana aiza n'aiza. To sell it in credit. They don't even pay it today. Navidiko nalafiko trosa avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Trust, preaching up and down. Nitory teny tetsteronina ataoko a. 2015. Nanomboka izay tamin'ny 2015, tamin'ny 2015 teo. Prayer started. Dia nanomboka ny oram-bavaka ara-panekena nandray anjara. Obalendia, we trek to Lugard. Dia mandeha tongotra lavitra be mihitsy izay no monjy oram-bavaka ara-panekena. Dia avy eo izay mifindra trano. Managed to get 15 out to Agbada Bishani flyer. Dia niezaka mihitsy ny zara fanasana. I said, no, Ny olona eritreretra hoe za miasa ao an'Idepo fa izy ary tsy mahafantatra akory fa miasa ao an'Andriamanitra. I have to start. I've done what 2010. Efa nanao OFB tamin'izay. See again. Dia namerina BBC indray ihany na efa navita azy taloha. Dia hozy izy hoe misy hanomboanao It izao. was 4 branch. Nisy sampana efatra zany fa nandeha. Natomboka aloha ny anankiray a. This market in Lourdes, I have to start by myself. Dia nisy zavatra natomboko zany fandraretana tany an-tsena ka zao dia zao. Business breakdown. Tena resy mifandrarana. Kingdom advancement. Nanao ezaka izy vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanatrika oram-bavaka ara-panekena, nianatra OFB dia amin'izao tsika amin'ny teny izao. 5 Efa nomen'Andriamanitra outlets. trano fivarotana 5 izy izao. Upon Kioska 5. Ka eto amin'ity tendrombohitra ity zava-matavy ilay Andriamanitra niraka anampitolaka anao izy. Make that clap well for Jesus. Ataovy tsara ilay tehaka ho an'i Jesosy. All the glory goes to him. Ho azy irery ihany ny voninahitra rehetra amin'ny anara tsara-bidin'i Jesosy. No doubt that we are Tsisy salasalana at the first word that came. fa nitahina tokoa tsika tamin'ilay teny voalohany tonga teo mahakasika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Za manompo an'Andriamanitra. Time say it, Tenenindray mandeha indray. Za manompo an'Andriamanitra. Rehefa miteny an'izany ianao, release upon you. alefany aminao ilay hery anatanteran'izany. All leave this mountain Hiala amin'ity tendrombohitra avokoa tsika rehetra. Hiverina hanompo an'Andriamanitra tsy toy ny taloha one intsony. more time. Give God a big hand for the Ny word. tiafa mafy an'i Jesosy indray mandeha indray noho ny amin'ny teny. Repeatedly, Averina foana. Ezekiel kept saying the word Tenenin'ny Ezekela foana. to me. Tonga tamiko ny teny Jehova. One of such verses, Ezekiel chapter 14 verse 12. Ezekela 14:12. Lord came to me. Tonga tamiko indray ny teny Jehova. Why does God send this word again and Fa maninona moa Andriamanitra mamerina milaza ny teny foana? word? Satria angamba ilay teny voalohany izay tonga, He didn't understand it well. nisy olona tsy nahatakatra azy tsara. Or somebody else needs another word Na hoe misy olon-kafa mila teny hafa he has heard before. ahafahany manorona eo an'ilay anankiray ilay efa reny taloha. So, Dia I haven't received the first word. rehefa avy nandray ny teny voalohany izy misy hafa indray avy. Because another blessing awaits you. Satria misy fitahiana hafa miandry anao. Ny tenin'Andriamanitra rehetra dia misy This blessing fitahiana ary mitondra fitahiana. of the land Ny fitahiany tany is delivered to us in capsules. dia tolotra antsika ohatran'ny hoe pilule kely amin'ny tenin'Andriamanitra. God's word Ny tenin'Andriamanitra remained God's messenger dia efa nitoetra foana hoe ho irak'Andriamanitra. Fantson'Andriamanitra to his people. hikasiana ny olona. You to get ready because Ka tiaka ianao vonona satria ao anaty fotoana vitsy receiving dia andray teny hafa indray isika. another blessing. Ho amin'ny fitahiana hafa indray, ho amin'ny fanandratana hafa indray, ho amin'ny fahombiazana hafa indray, Next level of your life ho amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fiainanao. in the land. Tadidio fa ato amin'ny tany tsika ary le tany io dia voazarazara. Voazarazara parcelle maromaro azontsika amin'ny parcelle voalohany tamin'ny teny voalohany dia mahazo parcelle hafa indray tsika zao. Many plots Be dia be mihitsy le
fizarazarana amin'le tany ka ho avy ary zao le manaraka ary raha vonina amin'izany ianao ndao aritsika hitsangana dia handray izany Will you speak to God right now? mitenena amin'Andriamanitra ianao zao tompo ahoaka izy teny hafa ho avy amiko indray tonga tamiko ny tenin'i Jehova indray mandeha indray Came to me, tonga tamiko indray mandeha indray ny tenin'i Jehova ray eo thanking you for the first one. rehefa misaotra anao sahaja iny amin'le teny voalohany tonga teo dia vonina zay eo amin'le faharoa vonina amin'le manaraka vonina aho amin'le manaraka aoka Andriamanitra andrianao teneny hoe aza ho aiza amin'ny fahavononanao misaotra anao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy no mivavahantsika teo It loud, amen. manaova amenina mafy God's servant mpanompon'Andriamanitra ny apôstôly ny tiraka ity we have public testimony. tsy hoe manana vavolombelona hita miariary izy Testimony fa manana vavolombelona koa izy eo amin'ny ankohonany shows very clearly ka miseho mazava be mihitsy zany his beloved wife. amin'le vadiny malalany le renitsika sarobidy And so this morning is ka zao maran'izao ary any tombontsoa to ask us receive mangataka atsika andray mpanompon'Andriamanitra pasteur Faith Oyedepo is used to bless us by God this morning. Give ampiasain'Andriamanitra izy ho fitahina ao antsika zao maran'izao mity hafa mafy ianao an'Andriamanitra If you are clapping for Jesus, make it bigger and louder. raha mitehaka ho an'i Jesosy ianao dia ataovy mafilavitra dia manaova aleloia mafy be Would you please bow your head wherever you may be right now aondreo ary ny lohanao naizanaiza misy ianao zao as we pray? Help dia hivavaka isika raha any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay Thank you for this misaotra anao zay anniversary. ny amin'ity fankalazana faha-efapolo taona fitsingerenana ity Wonderful day. misaotra anao zay ny amin'ity andro mahafinaritra ity misaotra anao zay This morning. ny amin'ny teninao zay efa nalefa zao maran'izao raiso ny fisaoranay amin'ny anaran'i Jesosy zao ary Open again misokatra indray ny fonay to us again. mitenena aminay indray Holy Spirit, you are the fanamasina ianao no mpampianatra lehibe indrindra aoka ny asa fanomponao iseho miariary ho vao indray ny tantaranay name of the Lord be glorified. ary aoko miambonahitra ny anaran'i Jehova amin'ny anara maherin'i Jesosy mivavahantsika teo Amen can be louder. azo atao mafy kokoa ve zay amen zay e You can make it a little stronger. ataovy mahery lavitra an'olo teo And now the loudest you can. dia faran'izay mafy indrindra vitanao Put your hands together for dia hafa mafy ianao an'i Jesosy a dia mahazaho toerana tompoko praise God. dia rain'Andriamanitra I said praise God. hoy za hoe dia rain'Andriamanitra This morning, zao marain'izao a it's a great privilege to raisiko tombontsoa lehibe tokoa stand before the saints of no afaka hijory eto amin'ny olo-masan'Andriamanitra God. izara ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana indray mandeha ity Tremendously in the first nitahin'Andriamanitra mahery vaika tokoa tsika tamin'ny teny voalohany teo a tia hafa mafy ianao an Jesosy amin'le teny voalohany teo mahery vaika tokoa amen and in this second segment, I believe dia amin'ity tapany faharoa ty tsika mino aho fa zay noman'Andriamanitra atsika dia ho atolotra atsika tokoa amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity tapany manaraka ty ary caption hijeritsika le hoe advancement prayer favaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra manamora ny fitahiana amin'ny fahelavelona kingdom advancement prayer, favaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra manamora the blessing ny fitahiany get it. fahelavelona Scriptures which soratra masina anankiroa ary aingana be take the first vakitsika voalohany 3, Eksodosy 26. We know it. telo ambiroapolo dimy ambiroapolo sy enina ambiroapolo fatatsika tsara faharoa Genesisy enina telo Eksodosy telo ambiroapolo andiny fadimy ambiroapolo The Bible says, hoy ny baiboly serve the Lord, fa manompo an Jehova Andriamanitra ao and they shall bless thy bread and thy water dia tany haninao sy ny ranonao a ary esoriko tsy eo aminao away from the midst of esoriko tsy eo anivinao ny aretina we shout the loudest. za mieritreritra hoe misy olanao amenina mafy be 26, there andiny fahenina ambiroapolo catch their ary tsisy ho afa-jaza ao aminareo In other words, no miscarriage is permitted. tsisy avela ho afa-jaza eo zay ny dikany Or of business, na zaza na fandrarana na asa fivelomana tsisy catch their young. ho afa-jaza Nor be barren. na ho momba eo amin'ny tany Say, dia hoy izy take the last phrase together, 1, 2, dia ndao hoe iara-mamakytsika le tapany farany a little louder now. ataovy mafy lavitra kokoa moa e And then the louder. ary ho fenony ny isan'ny andronao mafy indrindra zay vitanao ary ho fenony ny isan'ny andronao manaova maina mafy be
Genesis toko 4:7. His days shall be 120 years. Ary 20 taona ny androny manaova amenina mafy be. Kingdom advancement prayer Vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra manamora of longevity. ny fitahin'ny faela velona. It's very important for us to understand Zava-dehibe ho antsika ny mahatakatra fa ry olo-masin'Andriamanitra one of the blessings fa iray amin'ireo fitahiana in this our promised land, amin'ity tanam-panantenana antsika ity dia ny faela velona. Inona le izy? and you shall live long. Dia ho ela velona tokoa ianao. I said you shall live. Izaho hoe ho ela velona ianao. We heard a great deal from God's general. Na reny be dia be mihitsy tamin'ilay generalin'Andriamanitra Dr Kenneth Copeland mahakasika an'io faela velona io. Ka noho izany Number of your days, ny isan'ny andronao devil will be able to cut short. tsisy devoly afaka hanafoy izany. And in case there's anyone under the sound of my voice today, Ary raha misy olona mandremy feoko androany waiting by the fear izay ampitahoriny tahotra ny fahafatesana, right now, iny tahotra iny zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy terminated. dia mifarana eto zao. The siege of untimely death Ny fampahorian'ny fahafatesana alohan'ny fotoana mifarana izany amin'ny taranaka ao. and one of the ways Dia iray amin'ireo fomba says hidirana longevity, amin'ny faela velona io which is available. izay vonona tokoa Promised land, amin'ilay tanina mpanantenana ao antsika kingdom dia amin'ny alalan'ny advancement prayer. vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Of the ways Iray amin'ireo fomba says hidirana heritage, amin'ny lovantsika longevity, amin'ny faela velona which is available izay vonona tokoa in our promised amin'ilay tanina mpanantenana ao antsika dia amin'ny alalan'ny advancement. vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raina ny tompo, What a joy fifaliana tokoa has brought us into our nentin'Andriamanitra tsika amin'ilay tanina mpanantenana antsika sahady efa nentintsika. Isaorana n'Andriamanitra fa nahavita izany ianao. thank God you made Saory Andriamanitra fa nahavita izany ianao. allowed. Amen. Ataovy reko moa le amelina mafy be avy aminao e. Grateful to God. Tena mankasitraka an'Andriamanitra indrindra fa nahavita izany ka manahoana aloha ny ianao. 40 years ago, 70 taona lasa izay vision was delivered. rehefa natolotra ity fahitana ity tamin'ny mpanompon'Andriamanitra We were just preparing. dia niombana fotsiny izay tamin'izany mba hivady. Fotoana iomanana hivady tamin'izay. Tovovavy Looking forward to a great future. miandrandra ho avy lehibe But kanefa without the fear. tsy nisy tahotra ny amin'ny ampitso. And today, Dia anio the Lord has done. jereo nge le zavatra nataon'i Jehovah e. Amen. Amen. 40 years. And you must, 70 taona ary ianao mila mahatadidy. when this vision was delivered, Rehefa natolotra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra io fahitana io, first thing ray amin'ireo zavatra voalohany nataony was to get a group of people, dia nanangona olona vitsivitsy izy. all usually there, Dia teo foana izahay what was then called tamin'ilay nantsoina hoe our house. You must have, le tranom-bavaka. have you? Efa nandrian'izay ve ianao? Our house. Le tranom-bavaka. Main thing we were doing, Le zavatra voalohany nataonay tamin'izany fotoana izany dia mivavaka. praying, Vavaka. praying, Vavaka praying. dia mivavaka. For about 26 months, Efa nandritry ny 19 volana talohan'ny ministry was commissioned. nanomboana an'ilay iraka. This ministry Ka ty asa fanompony ity started on the platform. dia natomboka teo amin'ny sehatra sy alitara mivavaka. No wonder Ka tsy mahagaga keeps taking us from one level. ka hoentin'Andriamanitra miakatra ambaratonga hatrany sika. Ka noho izany We are clapping for Jesus. raha mitehaka ho an'i Jesosy ianao dia ataovy mafy lavitra ilay izy. Praise the Lord. Dia raina ny tompo. Therefore, because God has brought you to be a part of this ministry and Ka this satria nentin'Andriamanitra sika ho anisan'ity iraka ity sy sexual asa fanompony ity, le fahasoavana anao vavaka mahomby lasa anjara anao izany. Ataovy amenina mafimafy. But what is Fa inona ary advancement prayer? No, le atao hoe vavaka fanomponana fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy eritreretina hoe fa azo ilay izy tamin'ilay toriteny voalohany teo. stability of the Izany dia vavaka ao amin'ny fitombona sy famarinana tena ny fiangonan'Andriamanitra eto tany. Inona ny vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra? Mivavaka ho an'ny fanahy mba ho voasarika
avy any amin'ny elo ho aty amin'ny lanitra mivavaka ho an'ny fanahy zay very mba hoentina atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hiena ny isan'ny olona any amin'ny elo sy ampitombo ny isan'ny olona aty amin'ny lanitra inona ny vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tena zava-dehibe tokoa vavaka ho amin'ny fampiorenana fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra vavaka ho an'ny zavatra ilain'ny olo-masina vavaka ho an'ny zavatra ilain'ny olo-masina mivavaka hoe ny tenin'Andriamanitra mba handeha malalaka sy homem-boninahitra eto anivontsika eto amin'ny firenena maneran-tany zany ny vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra le lehilahy lehibe an'Andriamanitra amony ny teny hoe dia averiko le teny ny hetsika lehibe rehetra avy amin'Andriamanitra dia azosoritana ny fakany amin'ny olona izay nandoalika ny vavaka tsy ny sasatsasany fa ny hetsika lehibe rehetra avy amin'Andriamanitra dia azosoritana ny fiandohany amin'ny olona lehibe izay ny vavaka nandoalika ahoana ny ahavitany izany raha mahita olona anankiray ianao mahay mandoalika eo anoloan'Andriamanitra dia hijoro goavana tokoa iny eo anoloana dia manomboka ary izay le fisandratanao raha nyraisinao le izy ataovy mafy lavitra le amainanao tenena hoe niraisiko izany niraisiko izany averen'indray mandeha niraisiko izany manaova amainina mafy be ho tanteraka tokoa izany ho anao amin'ny anaran'i Jesosy dia nitenenina ihany koa tsika tamin'ilay teny voalohany teo afaka mandamina fotoana ianao amin'ny vavaka fa tsy tokony mijanona eo ilay zavatra mila mandamina fotoana ianao fotoana voarafitra tsara hoe hivavahana tokony hoe fomba fiainanao le mivavaka raha te hitoetra amin'ity tany tsara te ianao dia hisitraka fahaelavelona ankoatra ny zavatra hafa tsy maintsy lasa fomba fiainanao le mivavaka le fanahiny faharendremana torimasy rehetrarehetra amin'ny fiainana rehetra zay mandremy feoko andrany voaoziny izany isaky manana fahafanana dia miteny amin'ny zatovo foana tianao fantatra ve aiza hoe tianao fantatra ve manana sitrapo tsara anao ve ty tovolahy ty te hiteny ve anao hoe enina tsy ray amin'le testra sidra tsotra kely tianao fantatra ve le zavatra tianao ore ve le zavatra jereo ny fomba fiainan'iny olona iny fiainam-bavakany jereo ny fiainam-bavaka iny olona iny misy fotoana iarahana mivavaka izy ve lehilahy afaka mivavaka anatin'ny 10 minitra tsy misy hoe manaoka tampoka tsy mila hoe manenjana tanana sy tongotra tampoka raha ohatran'izay le lehilahy io dia iny zany le olona tokony ho izy le vehivavy ve le karazany le hoe tsotra kely hoe tokatena izy ianao tsara ve le niteneniko teo raha ohatra hoe misy olona efa miaraka aminao ary tsy afaka mivavaka anatin'ny 10 minitra io lehilahy io fa rendremana ohatra ny atory mivezivezy any WC dia io vehivavy io manenjana tanana eo mitsangana dia manatsotra ozatra misy hafa ny tendrombohatra tsy mila amen tsy mila mpaminany ianao hiteny aminao hoe any amin'ny lalana tokony izy ve nizoranao na tsy zay no any ray amin'ireo testa sidra lehibe indrindra ray amin'ireo zavatra tsy azo isalasalana zay nahasarika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra talohany nanambadiako nazy dia lazaiko aminao zay lazaiko aminao teo izao zay dia hatramin'izay dia nitombo hatrany nitombo hatrany nitombo hatrany indraindray zay eo amin'ny latabatra fisakafoanana dia lasa izy mivavaka izy any mivavaka amin'ny teny tsy fantatra izy indraindray misy dia alainay ny olona miara mandeha amina mahafantatra n'izany zavatra izany tsisy tsy avy maratelo zany tsisy avy finafenina anaty roplanina izay dia lasa izy mivavaka izy anaty fiara zay misy dia alainay tsy tahitanao akory
dia mivavaka izy mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra fa maninona ray amin'ireo fomba lehibe indrindra hitoerana amin'ity tany ity ka amin'ity tany tsara ity tsy ho lavina ianao hozy aho amin'ity tany tsara ity a tsy ho lavina ianao mario azafady vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy fanomezam-pahasoavana akory voalohany a didy le izy inona le izy Luka 12:1 tokony vavaka mandrakariva ny olona Tesalona voalohany toko 5:17 ozy ny Baiboly hoe mivavaka aza mitsatra didy zany zavatra zany avereny hoe didy zany ataovy mafy be didy zany fa tsy fanomezam-pahasoavana ary ny zavatra azonao atao a mandra-pahaantitra anao ny asa fanompoana nylazaiko atsika voalohany a olona anankiroa aloha tsy ataoko antitra fa ataoko hoe tanora amin'ity iraka ty a iza ny laza taminy ny vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra izany no andraikitra voalohany indrindra le goavana bindrendra amin'zareo mandra-pahafatiny ka mandra-pahaantitra anao dia afaka manao zany foana ianao ary tadidio fa ianao ne ho ela velo le ataovy amenina mafimafy hozy aho hoe ho ela velona ne ianao e ary nisany andronao a ho tanterahanao zany manana sotra manitsika misy ohatra marobe lehilahy sy vehivavy vavaka izay ihany koa ny aina fa ela velona ampiana ao anatin'io lisitra eny anaranao jereo nge raintsika Abrahamy lehilahy mbavaka tokoa tadidio ny vavahany ho amonjena any Sodoma sy Gomora teo anatrehan'Andriamanitra ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ho aringa ny Sodoma sy Gomora dia nijoro i Abrahama ahoana raha mahita 50 dia ozy Andriamanitra hoe tsy aringako manaona raha 570 dia nidina foana le izy mandra-pahatonga ny hoe raha misy 5 ao dia nijoro izy teo amin'ny banka ka tsy mahagaga velona antitra be mihitsy Abrahama ka ianao koa ho ela velona ianao ataovy reko le amenina mafy be avy aminao olona ray ao anaty soratra masinao a Job tadidio Job a 2:7 lazay ny Baiboly hoe mivavaka ho an'ny sakaizany Job a dia ina tranga taoriana zay 9:40 sy 7:70 9:40 sy 7:70 taorian'izay dia mbola velona 70 taona Job dia nahita ny zanany lahy izy a ny zafikeliny a hatramin'ny taranaka 4 nandimby azy ahita ny zanaka ao ianao hatrany amin'ny taranaka fa 4 mandimby raha mino an'izany ianao manaova amenina ataovy mafy be mino zany a dia manao anandray ary le vehivavy antsoina hoe Ana ao anaty Baiboly lazay ny soratra masina mazava be amintsika Iana manano teny izy dia nanoka tena nanokana ny fiainany tamin'ny vavaka ho amin'ny fanjakana dia azonao vakiny zany Luka toko voalohany 9:30 sy 7:30 Luka 9:30 jereo nge zay lazain'ny Baiboly mahakasika ny Ana 9:30 Luka 9:30 miresaka antsika mahakasika ny Ana amin'ny Baiboly ao amin'ny soratra masina manano teny izy 20 taona dia tao amin'ny tempoly izy nivavaka mandra-pahatonga ny andro afatesany ela velona izy a sy ny aina anaty fahasalamana sy tanjaka ihany koa ka ianao ny manaraka Luka toko 2:7 manano tena 420 taona izy ary tsy niala tao amin'ny tempolo mihitsy fa nanompo an'Andriamanitra tamin'inona sy tamin'inona nandritry ny hafiriana
andro amanalina She lived long. ela velona izy ho ela velona ianao. How about Elijah? manao mahakasika ny Eli 18. toko fadimy a With us, lazainy baiboly amintsika. man of like passion. Eli a dia olona manana fitiavana be fa ny vavaka izy vavaka mahery vaika. Then he prayed. Ny vavaka dia ny vavaka ihany izy dia inona tranga Him personally. tsy ho azy akory le vavaka Advanced. fa vavaka hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra teto an-tany. How long did Elijah live? Dia firy taona navelomany Eli? Firy taona He went on a flight. lasa izy nentina niakatra. One of the foremost men to go on one Ray amin'ireo voalohany a nampiakarina tomb here on earth. tsy eto an-tany izy a tsisy trano azy eto an-tany. Lehilahy mbavaka tokoa izy. Again, as you and I keep engaging, Dia rehefa manao izay tsika mitohy amin'ity vavaka fampandrosoana longevity, fa ela velona amalo anao amin'ny anaran'i Jesosy. now hear louder, amen. Ataovy amenina mafimafy. As you engage in kingdom advancement prayer, Rehefa manao vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika ninina herin'ny elo mikendry longevity, amely fa ela velonao io dia ho ringana tanteraka mandrakizay reny. do you still remember the testimony? Hitanao ve le vavolombelona le lehilahy izay maty 24. dia nasiana an'le amin'ny fanaovana amin'ny maty reny izy talohan'ny nahatongavan'le rahalahiny. Tadidinao ve ny vavolombelona iny? Rehefa nahen'le vaovao le reta-po inona nataony zareo nanomboka mivavaka zareo vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. The man was called dead. Efa nilazaina hoe maty le rangahy io fa mivavaka zareo vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. That was going on Dia rehefa nandeha izay vavaka izay working in their favor. ny asa mpahita fitia azy ireo Andriamanitra dia niafarany tantara fantatrareo tsara. Dead came out, Tafa velona indray le maty navoaka tao amin'ny tranopaty izy. was swallowed up. Resy ny fahafatesana na telo ny fandresen'Andriamanitra mandeha indray. You can see the picture of Hitanareo le sary io praise God. dia rain'Andriamanitra. Therefore, as you engage Ka noho izany rehefa mandray anjara ianao amin'ity ezaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity, attempt of the enemy, ny ezaka atao amin'ny fahavalo rehetrarehetra hanafoizana ny andronao they terminated. dia hifarana mandrakizay reny. Very importantly, we must Tena zava-dehibe ihany koa mila takatsika kingdom advancement prayer ny vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io a dia famafazana miafana izay miantoka the world. le valim-pitianao miariary. Secret investment Famafazana miafana guarantees fa miantoka kosa izy. Inona miariary? the world. Tsy valim-piti miafina fa valim-piti miariary. Matio toko 4:1 milaza amintsika amin'ny Baiboly. Matthew chapter 6, Matio toko 4:1. look at what the word of God says. Jereo inge izay lazainy tenin'Andriamanitra eo hoe Matio toko 4:1. Thou pray, Rehefa mivavaka ianao enter into thy what? midira aiza Thy closet. midira amin'ny efitranonao. That verse says, Dia any amin'ny farany io andiny io izy milaza hoe ilay rainao izay mahita ao mangingina no amaly anao amin'ny fomba ahoana miariary ka valim-piti miariary. your portion. Izany no lasa anjaranao manomboka amin'ity androandroany ity. What are some of the rewards, therefore, Ka inona ary ny sasany amin'ireo valim-piti advancement prayer? amin'ny vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ny sasatsasany amin'ireo valim-piti? One of such rewards, Ray amin'ireny valim-piti ireny a kingdom advancement amin'ny prayer, vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra cultural transformation. dia fiovana mahagaga. God supernaturally transforms Amin'ny fomba mahagaga dia hovan'Andriamanitra ny mpino izay manao vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Remember, prayer does Tadidio a not change things, tsy ny zavatra ihany no van'ny vavaka changes people. fa manova olona ny vavaka. Manina vavaka? In Exodus chapter 34, Amin'ny Exodosy 4:30 manomboka amin'ny 5:20 tadidio Mosesy rehefa niakatra teny etapy tendrombohitra izy 70 andro teo ny natrehan'Andriamanitra dia rehefa miverina izy niaraka amin'ilay latabatry ny lalàna teny an-tanany his face was so much shy, tena namirapiratra loatra ny tavany afraid. dia lasa natahotra azy ny olona ka ny vavaka tsy hoe manova zavatra fotsiny ihany fa manova olona ny vavaka. Ovaina ianao. In Luke chapter 9, verse 28, Ao amin'ny Lioka toko 7:20 ka hatrany 7:20. Lioka 7 mountain, tadidio le tendrombohatry ny fivatare. the face of Jesus
ny tavan'i Jesosy Kristy namirapiratra ka noho izany rehefa manao vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakana ianao miezaka ianao dia mitondra fiovany izany ao amin'ny fiainanao. Ny olona izay nampahory anao taloha reny lasa atahotra anao reny olo reny. Ka noho izany rehefa mandray anjara ianao amin'ny vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ezaka indrindrindra amin'ny toeram-bavaka manomboka androany tsisy lezan'iza afaka hampahory ianao izany ntsony mihitsy. Ataovy amenina mafimafy. Faharoa valopity amin'ilay tombontsoa manome hery le goavam-be ato anatintsika mba hipoitra. Ny vaovao tsara dia amin'ity tany ity izay nidiranao misy goavam-be ao anatinao ao dia io goavam-be io tsy maintsy mipoitra avy ao io amin'izao fotoana izao. Teneny hoe misy goavam-be ato anatiko. Teneny le olo akaikinao. Teneny izy hoe misy goavam-be ao anatinao ao. Dia amin'ny olona ankilany indray teneny hoe misy goavam-be ao anatinao ao. Dia io goavam-be io tsy maintsy miseho io. Manaova amenina mafy be. Tadidio raha itsika Abrahama mpitondram-bavaka tena mahery vaika tokoa izy. Vao nitenentsika tsela teo izay lasa izy ny goavam-be amin'ny goavam-be ka mandraka ankehitriny ny mpino rehetrarehetra maneran-tany mihitsy dia mbola mientanentana be miantso azy hoe raha itsika Abrahama tena goavam-be tokoa. Tsy maintsy miseho le goavam-be ao anatinao io. Hoy izay hoe tsy maintsy miseho le goavam-be ao anatinao io. Ahoana indray ny amin'ny Job nitenentsika izy voatsela teo ihany koa. Tena hoe patriarka mpitondram-bavaka tokoa izy ary tamin'ny farany Job 2:7 ka hatrany ambany any hitantsika hoe nampitombon'Andriamanitra Job tamin'ny farany androny. Dia vao nanomboka ary izao le andro fampitomboananao. Ataovy amenina mafimafy. Le vaovao tsara dia le misy anao androany io io ny toerana kely indrindra misy anao. Tsy avela mihitsy ianao amin'ity tany ity hihetra izany ntsony. Tsisy fikatsoana izany ntsony anao amin'ny asa fivelomanao, amin'ny fiainam-pianakavianao, amin'ny fahasalamanao, amin'izay rehetrarehetra mahakasika anao na amin'ny lafiny ara-bola koa aza. Tsisy izany hoe nomaly ny tsara lavitra izany ntsony anao. Tsy mandeha manomboka izao dia androso mandrakizay ianao. Tsisy an'izany miemotra izany ntsony mihitsy. Le Andriamanitra ity iraka ity izay nitondra anao amin'ity tany tsara ity hampandroso ny anjara voatendrinao. Ataovy reko moa le amenina feno finoana avy aminao e. Efa renao naverimberina ny be dia be amin'ity alitara lehibe ity amin'ny mahiraka tsy mbola nisy tamintsika izany hoe ny omaly ny tsara kokoa. Tsy mbola nisy tsy nisy na dia indray mandeha aza fa nandroso hatrany. Tsy mety mahery lavitra vavolombelonao. Manaova amenina mafy be. Tombontsoa fahatelo amin'ny vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mitondra anao any amin'ny tontolon'ny fahitana fity mampivaraontsana fa fahitana fity avy amin'Andriamanitra no mampitranga ny fitahiny amin'ny fiainantsika. Le zavatra iasanao mafy iny hitondra ho anao iny dia tsy azo ampitahina mihitsy amin'ilay fahitana fity
zay omen'andriamanitra eny am-pelatananao. Thank God for your labor. Saorana an'andriamanitra ny amin'ny asa ataonao. To labor. Sisika tsy nandrandraina hiasa mafy fa manomboka androany. Favor of God Le fahitana fitiavy amin'andriamanitra apply hitombo, sense of your labor. ampitombo le fitahiana amin'ny asanao. Others may be sweating it out. Ny sasany mety mitsemboka vao tafavoaka fa ianao kosa manomboka amin'ity masonandro androany ity Sweetness. le amaminy avy amin'andriamanitra zany ny lasa anjaranao. Can I hear your loudest? Ataovy amenina mafy indrindra moa e. Look at the man called Daniel. Jereo nge le lehilahy antsoina hoe Daniela ao anaty baiboly. Addict. Tena hoe olona tena adalam-bavaka tokoa ka tsy mahagaga. Fearful favor. Ka raha nisitraka fahitana piti mampivaraontsana izy. Jereo Daniela toko fahenina andiny 10. Fearful favor. Nisitraka fahitana piti mampivaraontsana. Daniela 10. That the writing was signed. Fantany hoe efa navoaka le didy fa lasa izy nakany an-tranony Was being opened. dia misokatra amin'ny varavarankeliny tao amin'ny efitranony. What did he do? Fa manino inona nataony? As at 4 times, he knelt down upon his knees. Nandohalika izy impiry inefatra. How many times a day? Impiry isan'andro. What did he do? Dia inona nataony? He prayed. Nivavaka izy Gave thanks sy nisaotra, to the God before his God. nisaotra ny Andriamaniny. Praise the Lord. Dia raina ny tompo. He gave thanks Nisaotra izy before his God. teo anatrehany Andriamanina. Before, give the Lord a big clap offering. Dia hafa mafy ho an'i Jesosy. And gave thanks Dia nisaotra izy his God teo anatrehany Andriamanina did tahaka ny fanaony. all times. So he was not pretending. Ka izy zany tsy modiny nanao fisehosehoana Do it sa le zavatra fanaony hatramin'izay. times a day. Intelo isan'andro, impiry isan'andro. Therefore, any Ka noho izany opportunity you have, ny fahafahana rehetra nananao not for prayer, dia ampy ireny anaovana vavaka. necessarily how long, Tsy hoe ny alavany akory no inona connected, fa le hoe le fifandraisan'ny fonao amin'Andriamanitra zay ny zava-dehibe. essentially, Satria ny vavaka raha ny marina we dia fiseraserana amin'Andriamanitra. make sure that your Ataovy azo antoka fotsiny hoe mifandray le fonao. here, 10 minitra kely eto, 10 minitra kely eroa, adiny ray eto. end of the day, Dia amin'ny farany put it together. rehefa atambatra izy rehetra Whole lot of time. dia tena fotoana be dia be tokoa manaova aleloha mafy. Personally, Izaho manokana do it. zay ny fanaonay I'm in a car driving na ny anaty fiara raisiko fahafahana le vavaka the kingdom. ho an'ny fanjakana Understanding? araka ny fahatakarako ao amin'ny fanahy I'm in the house, any an-trano aho another manao zavatra raina hafa up ery and down, miaka tohatra ohatra na midina rising, na manao fanatanjahantena an opportunity raisiko fahafahana zany to speak to God. hitenenana amin'Andriamanitra mahakasika ny fanjakany. By the time you put all of this Dia rehefa atambatra ao reny zavatra fotoana kely be dia be reny progress, dia efa nandrosa ianao. advancement prayer. Nefa nandrosa ianao amin'ny ezaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. But from this day forward, Ary ny fahitana fitiavy amin'Andriamanitra avy amin'ireny lasa reny no anjaranao. we make kingdom advancement prayers our Rehefa manao vavaka ataontsika lahara-panomena le vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra favor dia atobaka Andriamanitra amintsika ny fahitana fitiavy aminy. not before. Mbola tsy nahita fahitana fitia kory ianao taloha rano marina fa manomboka izao Become your son. lasa hoe fanampina anaranao le fahitana fitia. I said favor will become your son. Lasa anaranao mihitsy le hoe fahitana fitia. When you turn to the right, it shall Rehefa mitodika miakavanana ianao fahitana fitia, mitodika miakavia ianao fahitana fitia. in the morning it shall be favor. Amin'ny maraina mahita fitia ianao, In your place of work, any amin'ny toeram-piasanao mahita fitia ianao. in actual fact, there are some persons under the sound of my voice right now. Dia nizaniza mandray mifeko izao Back to your work. rehefa tafaverina any amin'ny asa toerana iasanao ianao isokatra io vavanao io. If you are the one I'm speaking to, let your Raha ianao le resaka eo ataovy amenina mafy. show it. From this moment forward, Manomboka amin'ity fotoana ity enter into our good land. rehefa miditra amin'ilay tany tsara sika God will begin to shower his favor upon your life.
Atoboka Andriamanitra atobaka amin'ny fiainanao fahitana fitia avy aminy. And you know what? Dia fantatrao moa Not only you will tsy ianao rery ihany no hisitraka izany fahitana fitia izany a, fa ny zanakao a hisitraka an'izany. your family will enjoy. Ny fianakavianao hisitraka an'izany. Everywhere you turn, the favor of God. Naiza naiza hitodianao a, anjaranao fahitana fitia avy amin'Andriamanitra. Financially too. Ara-bola ihany koa hita fitia ianao. Let me hear you shout the loudest. Ataovy reko le amena mafy be avy aminao. All your labors in the kingdom of Le aezaka rehetra ataonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. the children of Israel in Tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany Egypta, niasa mafy reny olo reny. 100, 200, over 400 years. Efa ho efa-jato taona. Fa tao anatin'ny ray andro monja, In one day, tao anatin'ny ray andro monja, tao anatin'ny ray andro monja, God paid them. naloan'Andriamanitra ny karamany. God of this good life Le Andriamanitra ity tany soa ity, andony karamanao izy. I said the God Hoy izaho hoe le Andriamanitra ity tany soa ity, andony karamanao izy. many of you have Maro aminareo reo a, in kingdom advanced nanao vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra hatrany tanatin'ny taona maro. like nothing is happening and Aza mieritreritra hoe tsisy ninina mitranga manodidina anao, filling up your cloud fa mameno ny rahonao ianao, rain must fall. dia tsy maintsy hirotsaka ny ranonoranao. I said your rain must Hoy izaho hoe tsy maintsy hirotsaka ny ranonoranao. and it is now time for that rain to fall. Ka fotoana hirotsahan'izany orana izany izao. Say me, I receive my rainfall. Teneny hoe raisiko ny ranonorako. Open your two hands this way. Sokafo ny tandranao anankiroa dia teneny hoe raisiko ny ranonorako. Of favor. Mahita fitia Right zao dia zao. now. Say loud and believe in amen. Manaova amenina ampinoana mafy. Please, you may be seated. Maza ho toerana tompoko. Amen. Amen. Remember the last testifier told us this Tadidio ilay nitenen'ilay mpijoro vavolombelona farany teo. years. Everything Tao anatin'ny taona maro a, ny hena avokoa ny zavatra rehetrarehetra ny aratsy. kingdom had Fa rehefa nanao vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izy dia izao. stood on this altar to Nijoro teto amin'ity alitary teto izy androany. give him Nomen'Andriamanitra izy a, outlet. How many? kioska 5 ifiry. Your own testimony shall be stronger. Mahery lavitra n'izany ny vavolombelonao. I hear the Spirit of God say right now. Eno izao ry olon'Andriamanitra. It may look as if nobody Ohatrany hoe tsy misy olona know you where you are. tsy mahalala anao amin'izay misy anao izao. Nobody knows your name. Ohatrany hoe tsy misy mahalala ny anaranao akory. But in a short while from now, Fa fotoana fohy aoriana izao. because we have now entered our promise, Satria tsika niditra amin'ilay tany nampanantenainantsika, Andriamanitra tenany mihitsy. announce you. Izy no hanambaranao amin'ny hafa. I said, my God Himself. Hoy izao ilay Andriamanitra mihitsy, izy no hanambaranao amin'ny hafa. I said again, my God. Averiko indray mandeha indray ilay Andriamanitra, izy no hanambaranao amin'ny tontolonao. And you know when God, please take your seat, Maza ho toerana tompoko. announces you, Ary rehefa Andriamanitra no manambaranao, izy any tsy handre. everybody must hear. Tsy maintsy mandre ny olona rehetrarehetra noho izany. Be shortly. Tsy ho ela Like this commission is known globally. araky ny alalàna ny iraky ity maneran-tany, ny anaranao koa dia ho fantatry ny olona maneran-tany. Finally, Farany a, when you engage in kingdom advancement prayers, rehefa manao vavaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra ianao, omen'Andriamanitra fiandrianana ianao. those the believer, Ataony le mpino eo and when amin'ny fiandrianana. through scriptures, Hitantsika izany eo amin'ny soratra masina rehetra. Nehemiah, Jereo nge ny fiainan'ny Nehemia you can read all of that. Nehemiah chapter 1, chapter 2. Nehemia toko voalohany toko faharoa azonao vakiana. Izy a mpitondra kaopy izy, mpitondra kapoaka. Fa rehefa nanao Passionate prayer vavaka mirehatra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izy, dia novan'Andriamanitra ny ambaratongany. Nomena fiandrianana izy. Ary tamin'ny farany a, Nehemia was
lasa gouverneur Nehemia. Governor is somebody sitting down. Misy gouverneur mipetraka eto zao, Not a political governor. tsy gouverneur politika fa gouverneur Be enthroned by the Almighty God. zay omen'ny Andriamanitra tsy to fiandrianana, zay baiko amin'ny fahefana sy ny hery tokoa. And that is you. Dia ianao izay olo izay. Now hear louder, amen. Ataovy amenina mafimafy. Number 5. Fahadimy, When you pray for the needs of others, rehefa mivavaka ho an'ny zavatra ilain'ny hafa ianao, dia lalam-be zany hamatsiana ilay zavatra ilainao manokana. Efesianina 4:5 manao zany mazava be. Ninona zava-tsoa ataonao amin'ny hafa dia ataon'Andriamanitra mitranga aminao zany. Ka mino an'Andriamanitra ianao amin'ny fambeazana amin'ny fandrarana, ataovy izay vavaka izay ho an'ny hafa. Mino an'Andriamanitra ianao hoe hanambady ny zanakanao mivavaha amin'ny hafa ho an'izany. Izay ataonao mitranga amin'ny hafa, ataon'Andriamanitra mitranga aminao. Dia rain'Andriamanitra. in conclusion this morning, Famaranana ary izao maraina izao, pray that the God of heaven, vavaka hoe ilay Andriamanitra ny lanitra each and every hanafy itsika rehetrarehetra fahasoavana, remain fervent, mba hitoetra hirehatra trany, to remain steadfast, hitoetra hiorina trany, to become unmovable mba tsy ho azo ozongozonina as we engage in kingdom. rehefa manao vavaka tsika fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fresh grace, Fahasoavana vaovao ahafahana manatanteraka izany raisy zany izao amin'ny anaran'i Jesosy. the God of this commission, Ilay Andriamanitra ity iraka ity each and every one, hanao batisany tsirairay avy amintsika eto amin'ity tendrombohitra ity amin'ny fahasoavana vaovao, fresh oil diloilo vaovao for more fervent prayer. ho amin'ny vavaka mahery vaika lavitra, Prayer altar, you will not faint. mba tsy ho reraka ianao amin'ny alitaram-bavaka. Not faint. Ho izay hoe tsy ho reraka ianao amin'ny alitaram-bavaka, Stand strong. hitoetra tanjaka mandrakariva ianao. Ilay Andriamanitra ny lanitra andefa ny fitahiny ao amin'ny fiainanao. Teneno hoe raisiko zany, Rise upon your feet back. ndahoaritsika hitsangana zao, naiza naiza misy ianao. Your voice. Raha nandray zavatra ianao, asandrato ny feonao, asandrato ny tananao amin'ilay Andriamanitra ny lanitra, dia mandraisa izay fahasoavana vaovao izay. That fresh Raisy zany ositra vaovao zany avy aminy izao dia izao, about to faint, mba tsy ho reraka, about to be weary. mba tsy ho ketraka naroviana, mba hitoetra tanjaka trany, hiredareda trany, hitoy trany, To the end. avita azy hatramin'ny farany. Manao izany vavaka izany ve ianao antenanao hoe asandrato amin'ny tompo ny tananao anankiroa, dia raisy izany fahasoava zany izao dia izao. Vavaha ianao amin'ny fahatakarana, dia mivavaha ianao amin'ny fanahy. Wherever you may be, lift up Naiza naiza misy ianao asandrato ny feonao dia mivavaha ianao amin'ny fanahy zao. Asandrato ny feonao amin'ilay Andriamanitra ny lanitra, vavaha amin'ny fanahy masina. Is someone praying Misy mivavaka ve this prayer for yourself right now? mivavaka ve ianao hoe raisy zany izao. Lift up your two hands to the God of heaven, pray in the Holy Ghost. Pray. Asandrato ny tananao anankiroa dia mivavaha ianao fanahy masina, dia raisy ilay fahasoavana hitoetra hijoro hatrany, tsy hialan-daharana zany mihitsy fa hitoetra matanjaka. Vonona izany fahasoavana izany. Raha eo misaotra anao zahay, Jesus, mighty name. amin'ny anara mahery Jesosy mivavahantsika teo. Take your right hand, put it on your forehead right now. Father, Apetrao miandronao ny tananao ankavanana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ity alitary ity declare efa nambara ny teninao, ka izao dia izao every one of us ho an'ny tsirairay avy aminay. grace Raisinay ilay fahasoavana, to remain steadfast, mba hitoetra hiorina trany, become more fervent. mba hiredareda lavitra trany Altar of prayer, eto amin'ny alitaram-bavaka. never before. Tsy ohatran'izany mihitsy taloha. Name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy, the spirit of slumber, le fanahy marendremana voaoziny zany izao. the spirit of slumber Le fanahy torimaso of prayer, amin'ny efitranom-bavaka cause voaoziny zany izao. from this moment forward, Manomboka izao benefit le tombontsoa rehetra through izay miaraka, who pray. izay mitobaka amin'ireo izay manao vavaka fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandray ny anjaranay zahay, You shall no longer be denied. tsy ho laviny zany tsony mihitsy ianao, Shall it be ho tanteraka tokoa zany. Jesus' mighty name? Amin'ny anara maherin'i Jesosy vavahantsika teo. Ho vaovao amin'ny tompo ny tananao dia teneny hoe raha eo misaotra anao Praise God. dia rain'Andriamanitra. Continue this morning. Rehefa manohy ianao izao maraina izao I shall be leading us in a dia high. hitarika antsika amin'ny fiderana avo be ny chorale Faith Tabernacle. Mity hafa mafy ho an'ny tompo ianao. Marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the
zeal of God. We are praying with the zeal of God. Oh, we are praying with the zeal of God. We are praying with the zeal of God. Say we are praying with the zeal of God. Oh, we are praying, praying with the zeal of God. We are praying, oh. We are praying with the zeal of God. We are praying, oh. We are praying with the zeal of God. Say we are praying with the zeal of God. We are praying with the zeal of God. Oh, we are praying, with the zeal of God. Say we are praying, oh, we are praying with the zeal of God. Oh, we are praying, oh, we are praying with the zeal of God. Say we are flying with the light of God. We are flying with the light of God. Oh, we are flying with the light of God. We are flying with the light of God. Say we are flying, flying. Oh, we are flying with the light of God. Say we are flying. Oh, we are flying with the light of God. Say we are growing with the power of God. Say we are growing with the power of God. Say we are growing. Oh, we are growing with the power of God. Say we are growing. Oh, growing. We are growing with the power of God. Say we are marching. We are marching. We are marching. Say we are marching. We are marching in the light of God. Say, oh, we are marching. Oh, we are marching in the light of God. Say we are marching. Oh, marching. Oh, we are marching in the light of God. Say we are praying with the zeal of God. We are praying. We are praying. Praying with the zeal of God. Oh, we are praying. Oh, praying. Oh, we are praying with the zeal of God. Say we are praying. Oh, praying. Oh, we are praying with the zeal of God. Hey, say we are running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. Say we are running with the zeal of God in our heart. We are running. We are running. Say we are running with the zeal of God. Oh, we are running. Oh, running. We are 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 running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. We are running. 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 Oh, we are running with the zeal of God. So we are running. Oh, we are running with the zeal of God. So we are flying with the power, with the light. We are flying in the power, with the light of God. So we are flying. Oh, we are flying with the light of God. Somebody give the King of Kings and the Lord of Lords a big clap and a loud. Tia ahafantanana mafy indrindra ho an'Andriamanitra mpanjaka mpanjakitsika. If someone was blessed, Raha voata ianao tamin'ilay teny teo, give him another clap and tia ahafantanana Andriamanitra indray dia mikaikaika ampidirana ho anazy, your seat dia sady mahazo toerana ianao in the
presence of the Lord. eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. The true proof of every apostolic ministry, Ny tena porofo ny asa fanomporana apostolika production, dia favokarana men and women lehilahy sy vehivavy got the same order tahaka ny endriky ny olona iny. and wonders. Famantarana sy fahagagana manaraka an'izany. The songs the Lord has given me, we are for Sasy ny zava-men'ny Jehovah ozy izy dia ho ana famantarana sy fahagagana. inherit naturally Ny zanaka dia mandova genes and ny ADN of their parents. ny ray aman-dreniny. We have sons of the prophets here this Manaka zanam-pahaminantsika eto around the world maneran-tany to be testifying sy tsoroa fa volombelona God has done for them. ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'izareo sy ny fiantraikany raintsika teo amin'ny fiainany. Pebino from the United States of America and Pastor David Antwi from the UK. Misy bishop anankiroa zany antsoina zany anankiray avy any États-Unis dia anankiray avy any Angleterre itsoro fahavolombelona ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izareo. From United Bishop John Praise the Lord. terana ny tompo a That I'm grateful. makasitraka tompoko, I'm so grateful to God to makasitraka an'Andriamanitra be first sons. fa nisan'ireo zanaka voalohany ty iraka ty. As a young medical student, Mampianatra dokotera tovolahy tamin'izany September 1983, tamin'ny 1983 our father in the Lord was invited ny Andriamanitsika teo amin'ny tompo a to the hospital in Kaduna. nasaina ny toriteny tany Kaduna tamin'izany fotoana izany. Good news. Ny zara vaovao mahafaly Walking in the realm of the supernatural. mandeha amin'ny tontolo mahagaga. That was the topic. Zay aloha hevitra tamin'izay fotoana izay. Struggling with demons and gather around them 3, 4, 5 Zay zao ny tototo nanoatra de voly tamin'izany fotoana izany p.m. tamin'ny 7 ka hatramin'ny 3 maraina. But he came with a dimension Fa izy kosa nefa tonga tamina amina refina fanapahana, finoana sy fahefana places the believer, zay mametraka amin'ny mpino. and I began to wonder Dia nanomboka gaga tamin'izay hoe izy io lehilahy io. that he came back again in the Dia miverina izy tamin'ny volana Novambra way to EE5 dia lasa ny kantsara road. dia lasa nandeha niona taminy. I will just talk. Our father is an indescribable personality. Dia ny raintsika dia olona tsy afaka faritina. Has never changed except that he Izy mbola tsy niova mihitsiny. in realms that only God can describe. Dia izy afaka mitombo tamin'ny rehefa Andriamanitra iny afaka mamaritra an'izany. Nitondra taridalana izy, Love and loko unity sy famindriana ministry. tamin'ny asa fanompoko. But I will talk about his love Iresaka as a person. fitiavany ana manokana amin'ny manolona anahy sy amin'ny Andriamanitra. Tena tiany a, Very dearly. tena tiany a, My wife za sy ny vadiko and my children. sy ny zanako. Until now, Mandraka ankehitriny it was me very late. dia mbola tsony alina be. People think he's very high up there, but Ny olona maro be mieritreritra hoe olona ambony be izy nefa izy manakaiky kokoa ny olona miaraka aminazy. when there was an attack in Okene in Kogi State Tamin'nisy ataka tany amin'izay toerana nyteneny izay ndra at 10:30 in the night, amin'ny folo sasany alina izy miantso anahy ny raiko, John, ahoana ianao? everything all right. Mandeha tsara ve ny zavatra rehetra? Eny tompoko a. 30 in Amin'ny folo sasany alina manokana he takes it upon himself on several times. dia miantso foana izy matetika. Ndraindray midimy maraina miantso anahy izy sy ny sasany vadiko. Challenge in our state. Ny zavatsara tamin'le toerana nisy anahy dia tamin'ny janvier 2018 a niona tamin'ny dia hoe John mandoa alianao. Rehefa miala teto ianao dia meneny tananao izy ny tanàna iny dia nitaperiko teo le krizy momba le toerana nisy anahy. Meeting, Nanana fiviria sécurité zay what he said. araka ny zavatra nylazainy no niseho. John in my state came down. Tena nilatsaka be ny tension tamin'le toerana misy anahy, lasaraka tamin'ny tany mihitsy. He said, Dia ozy izy PM tomorrow, amin'ny folo rapitso ozy izy the door. atso indray a PM exactly. tamin'ny folo mahariva Ring it. He picked the phone. dia naneno indray mandeha fotsiny telefona dia niraisiny le izy. Exactly. Dia ahoana ozy izy John? Dia araka ny zavatra nylazainy tokoa ny zavatra niseho. I lack words to say. Tsy manana teny tsony a iresana ny raintsika fa mankasitraka an'Andriamanitra fa nanaraka azy a Made a statement to me. ny teny izy tamiko manokana tamin'izay 1986. tamin'ny Desambra 1996. Say, John, John ozy izy zavatra telo izy nitarika anao ny fahendrena, discipline, fifehezantena diligence.
sy fahazotona. Three things. Zavatra telo reo. Repeated it over and over. Naverimberiny foana io teny io. Pattern my wisdom, my discipline, Dia nalaiko ny fahendreny, fifehezan-tenako sy ny fahazotoko his life. teo amin'ny fiainany. We're not called to do what I'm doing in Raha tsy natsoina manao zavatra nataoko any amin'ny toerana misy anahy, the Lord showed me what we are doing right now. dia Andriamanitra naneho anahy By his side. I'm so zavatra nataon'Andriamanitra tamiko a. Tena mifankasian'Andriamanitra ny manaraka an'ity raiko ty, ty ampanabe ty, ty mpampianatra anahy ty. permit me to say Aloha ilaza aminareo amin'ity raitsika, our friend raiko a sady namako. to celebrate and rejoice with Tonga izay ankalaza sy ravoravo araka aminao amin'ity a fankalazana fa 7 taona ty, ary faly zay miaraka aminao eto a, ary mandrakizay mandrakizay misodra-betsaka tompoko. Pastor David Antwi from the UK. Pasteur Davida, Solid years of impactful and resultful followership. Give the Lord a big clap. falo amin'ny 3 taona fanarahany a any raitsika sy le iraka misy atsika. Hallelujah. Aleloia. Thank you very much. Misodra-betsaka tompoko. I'm very grateful. Tena mankasitraka. Mama, thank you very much. Misodra-betsaka mama. I'm grateful to God for today. Tia kasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny androany Opportunity ny amin'ny fahafahana anahy hijoro eto to share my testimony. mba hizarana vavolombelonako. Following Papa from afar for many years. Efa nanaraka pampataty-ariana nandritra ny taona maro be. Kingdom Any Angleterre moa be on television preaching. dia mitory teny amin'ny tele zay. Life was still the way it's always been. Ohatr'izay foana fomba nataony taloha. The privilege of getting closer to Dia nanana tombontsoa Oyedepo Junior. niona taminakay ty tamin'ny Bishop Davida eo de Junior tamin'ny 2008. Dia rehefa nanaraka anazy a dia nanomboka nijery natakatra True followership. ny atao hoe fanarahana amin'ny refiny hafa. Plugging in. Dia nanomboka niditra tao anatin'ilay izy a nanaraka mafy. Rehefa tonga tany an-tranoko izy maraina, atoandro, hariva, amin'ny sasakalina, rehefa mivoaka zay, rehefa miditra zay, Playing all the time. masa nitory tenin'ny papa mandeha foana. Suddenly, Tampoka teo something entered me. ny zavatra nidra tao amiko The ministry of signs and wonders. teo amin'ny asa fanompony famantarana sy fahagagana, Teaching of faith fampianarana amin'ny finoana, changed our ministry. nanova ny asa fanompoko. Papa, Manaraka amin'ny papa, sora-betsaka papa, manaraka amin'ny papa nandritra izay taona maro zay, nianatra zavatra maro be tena hitako. more to ministry than just meets the eye. Fa misy zavatra mihoatra ny asa fanompona, zavatra hita amin'ny maso. Nafantatra hoe ahoana ny tsy Be seen or seek to be known. But hoe tsy hoe marary dia hoe fantatry ny hafa. Nampianarin'ny papa save my ministry. Papa, novainy ny asa fanompoko, nampianarin'ny papa hoe ny asa fanompona dia tsy industrie na société. well with diligence. Raha ataonao miaraka amin'ny fahazotona ilay izy Make noise, but you make dia tsy mila mitabataba ianao zay vao manisy vaovao. Androany kingdom. any Angleterre Speaking dia miteny ilay izy of the commission. fampitoerana le iraka fanafahana, le iraka fanafahana So loud. dia miteny mafy be amin'ny asa fonomponay. Many branches are spreading from central London Branche maro be a miparitaka eo a Londres, miparitaka makany amin'ny manerana ny Angleterre no fahasoavan'Andriamanitra. Mahita fahagagana zay, in United Kingdom. mahita fifazapana azy ao Angleterre amin'ny fanarahana any And today we are tia andraiky ty eto zay androana mankalazan'Andriamanitra sy mandray anjara eto zay mandrakizay. Misodra-betsaka papa work has changed my life. nanova amin'ny fiainako a sy ny fianakaviako, nanovana amin'ny fahatakarako ny asa fanompona androany. Misaotra an'Andriamanitra zay ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ento mankalazan'Andriamanitra dia teny hoe Enjoyed. raha ty zavatra mifalianay tamin'ny andro maina Wait to see. dia ndraso zany ahitanao a Era is zao vanim-potoana zao dia tantara vaovao. Tena misora-betsaka tompoko a mankasitraka. I'm honored. Thank you, sir. Misora-betsaka. Can we all rise and give Jesus Ndao tsika hitsangana dia miteha-tanana amin'ny mafan'Andriamanitra sady miorakoraka all impact? ny mifetraka amin'ny maneran-tany a. Raha mihinana fe ianao manaraka dia hafa tanana sady mazoto toerana ianao, Please be seated. mazoto toerana. Give Jesus a big hand one more time. Tiava tanana mafy an Jesosy indray mandeha indray a. Praise the Lord. Tenena ny tompo. I'm sure you are set to honor God. Mino fa vony ianao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Efesiana 5:1. It says, Be ye followers of God as dear children, the King James Version.
But the Amplified said, be ye imitators of oke anao zay anao a ho mpanaraka an'Andriamanitra izy mpandray apakatahaka an'Andriamanitra fantatsika Andriamanitra ny ambony indrindra amin'ny mpagnome rehetra fa tian'Andriamanitra zao tontolo zao dia nanome izy He didn't give a trash, he gave his tsy nanome izy fako fa le tsara indrindra nefa nomeny be a good follower ka raha mpanaraka tsara zany ianao like God. dia oke ianao hitondra tena tahaka an'Andriamanitra mameny tsara indrindra amin'ity afankalazana ara-paminana ity natao am-piangonana ianao na ny na manaraka ianao amin'ny alalan'ny internet fa tovy azo antoka hoe tsy miala ianao amin'ny alalan'ny fanomezana Prophetic feast, fonosiny tsara indrindra ho an'ity afankalazana ara-paminana ity dia natao minitra vitsy hanolotra ny fanatrao an'Andriamanitra tsika you are not imitating him. dia mihinana Andriamanitra tsika fa tsy makatahaka an'Andriamanitra ianao raha tsy mamia an'Andriamanitra raha vitanao zay dia ndrotsika hitsangana asandrany an-danitra I want to behave like you by dia giving tena Andriamanitra the offering. Lift it and speak over your offering in the name te hitovy aminao amin'ny alalan'ny mamezana fanatrika mendrika rehefa atsaina ianao ny maraina of giving you amin'ny alalan'ny fanomezana in our hands to zay kely ety anananay mba hikofany ao anatrianao ho an-tanana rehetra izay mitsandratra okanao tahian'Andriamanitra remain the same after this time. tsy tahaka ny teo alotsiny ianao a Precious name of Jesus Christ. amin'ny anaran'ny saripin'i Jesosy Kristy Be seated. mba zao toerana dia raisitsika ny korala anao safanom-pona Though the world may fail, God will never fail. He is my rock. Though the ground I sink in sand, on Christ the rock I stand. From everlasting to everlasting, your word remains the same. Though the world may fail, God will never fail. He is my rock. Though the ground I sink in sand, on Christ the rock I stand. From everlasting to everlasting, your word remains the same. Unchanging God, that is who you are. Never faithful, never failing, unchanging God, that is who you are. Never faithful to me, you are unchanging God. That is who you are. Never faithful, unchanging God. That is who you are. Never faithful to me. The immutability of your counsel never stand. By your spirit, every spoken word is performed. From everlasting to everlasting, your word remains the same.
of your counsel ever stand. By your spirit, every spoken word is my phone. From everlasting to everlasting, your word remains the same. What is written is superior to what is seen. Yeah, just believe. See the glory of God. Somebody today say, just believe. I know you will see the glory of God. You are the unchanging God. Never fail. You can never change. That is who you are. Ever faithful to me. You are the unchanging God. Never faithful, never failing, unchanging God. Never faithful to me. Hallelujah. You are faithful. I call you faithful. Your name is faithful. You are so faithful to me. I call you faithful. I call you faithful. You are faithful. Your name is faithful. You are faithful. Yeah. I call you faithful, Lord. I call you faithful. You are faithful. Your name is faithful. Your name is faithful. You are so faithful to me. I call you. Forever you are faithful. You are faithful. You are. Yeah. Awesome Lord. Awesome Lord. I call you awesome. You are awesome to me. In the morning, on the night, you are. Everywhere I go. Yeah, I call you up. Forever you are awesome. Forever you are beautiful, Lord. Unchanging God. That is who you are. Ever faithful. Never failing. That is who you are forever. Unchanging God. That is who you are. 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 Ever faithful to me. Unchanging God. That is who you are. Ever faithful. Never failing. Oh, unchanging God. That is who you are. Ever faithful to me. Oh, you are ever faithful to me. Will you give a big hand to our faithful God? Tiafatana na mavalandriamanitra matoky a. Io foana izy. To him alone be the glory forever. Ho azy irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. At this point in this service, we'd like Amin'izao to teboko zao amin'ity fivereny ity a. recognize a Tiako fantatritsika number of ministers misy ampanao safanim-pona hafa zanaky ny mpaminany who have been with us, izay niaraka tamintsika na izay voatonga who will just quickly do a good welcome dia arabana azy tonga soatsika ho an'zareo rehetra. in the process of this
feast, ao anatin'ity fankalazana ity moa others dia have the submission. fantaritsika ireo olo ireo. Help me Alohan'izao aloha zafady apio welcome Pastor raha isika tonga soa Mada and pastor his wife, Joshua sy ny vadiny, Pastor Tony pastor Tony and his wife, sy ny vadiny, Pastor Victor Abugo, pastor Victor Pastor Mrs. Shola Olawiye, and Bishop Lawrence Osage. dia bishop Lawrence. To God be the glory forever. Ho an'Andriamanitra mandrakizay ny voninahitra. Again, give a big hand to Ndao tsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy ilay mpanjaka atsika. In a moment, we are going to be right Tsy hoe tsika hitsangana hivavaka in expectation fiandrandrano of God's word. ho an'ny tenin'Andriamanitra. Luke chapter 5 and verse 1. Luka 5 1. The people pressed upon him Tamin'ny fotoana ao izy the word. sisika ny olona mba handre ny We tenin'Andriamanitra. have been told this morning Ny tenintsika no amin'ny maraina are allocated by God's word in fa ny fifandraisantsika dia amin'ny tenin'Andriamanitra amina tany tsara. Eny tokoa misy ny fiafarana ary fiandrandrano izy dia tsy foana. therefore this morning we are Noho izany ny maraina andeha anaty an'Andriamanitra sika miaraka amin'ny fiandrandrano. send me my word. Tompo alefaso ny teniko ndre mandeha indray androany. Send me my word Alefaso ny teniko ndre mandeha indray androany. Tsangany ary amin'ny tongotra ao zao and lift your voice. Tazana tao feo anao dia sady mivavaka ianao amin'Andriamanitra ny maraina. Send me my word again today. Alefasoko ndre mandeha indray ny teninao. Send me my word again today. Alefaso amiko indray ny teninao. To hear from you, Tonga andre avy aminao. servant will stand to speak. Rehefa itsoro ny mpanomponao hiteny. Word come. Oka ny teniko ho avy. My word come. Oka ny teniko ho avy. Sent his word. Tena defa ny teniny izy. Word healed them. Ary ny teny nanasitana azy sy nanafaka azy. Will establish my change of story Le teny ampitoetra amin'ny fivanatantarako. today. Alefaso ny indalako izany zao. Asana tao feonao dia ataovy izany vavaka izany. Depth of your heart. Avaly milalo ny fonao. God hear the voice. Aloha Andriamanitra ndre ny feon'ny fiandandranao zao. Send me my word today. Alefaso amiko ny teny androany. Send me my word today. Alefaso amiko ny teny androany. Send me my word today. Alefaso amiko ny teny androany. Hear your voice. Aloha Andriamanitra ndre ny feonao. Calling upon him right Rehefa miantso azy ianao zao. now. My Father, my God. Raiko Andriamanitra. Servant will stand to speak. Rehefa itsoro ny mpanomponao hiteny androany. My word come. Oka ny teninao ho avy. Word come. Oka ny teninao ho avy. That will establish my change of level Le toetra teny ampitafa toetra ny fivanatantarako. into the Le teny zay ampitranao ho amin'ny fisehoany. Le tany nampanantenana. Oka izany ho avy etỳ andalako androany. my way today. Oka izany ho avy etỳ andalako androany. Way today. Oka ho avy etỳ andalako izany androany. Favaka ve ianao? Hear your voice. Oka Andriamanitra ndre ny feo anao. Favaka amin'ny finoana ianao. Confidence. Favaka miaka amin'ny fatokiteny ianao. Miantso an'ilay anarana ianao. Andriamanitra tsy to. My God. Raiko Andriamanitra. Alefaso ny teniko. Androany. Eto anana fionana amin'le teniko. Establish Zay ampitoetra change of story. ny fivanatantarako. Eto ho ana fionana amin'ny teniko. Settle me. Zay ampitoetra This land. amin'le tany nampanantenaina. Eto ho ana fionana amin'ny teny. Establish me. Zay ampitoetra My promised land. amin'le tany nampanantenana. Favaka venao zao. Hear your voice. Aloha Andriamanitra ndre ny feo anao. The spirit. Favaka ianao amin'ny fanahy sy amin'ny fahatakarana. Mampianatra ny tenanao ho amin'ny fifandraisana amin'le teny avy any an-danitra. Oh Lord, I'm here today. Tompo eto androany ana fionana amin'le teniko manokana. Will establish Teny zay ampitoetra change of story. ny fivanatantarako. Asandrato ny tananao atrato ny feo anao. Glory unto God. Dia mivoninahitra Andriamanitra. Raha misaotra anao zay What is coming? satria tonga ny teniko. Jesus' precious name. Ny anarany saripedin'ny Jesosy ny vavahantsika. I believe say loud amen. Raha mino an'izany ianao mana vamainina mafy. Give Jesus a big hand Tia fa mafy an' Jesosy to receive God's servant of dia raintsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny raintsika ny apôstôly nitiraky tia bishop David Oedepo. Tiava tanana mafy anazy. Alleluia. praise the Lord. Teraina ny tompo a. Every segment of this feast looks like the end of it. Ny fampianarana rehetra amin'ity fankalazana ity toetrany hoe ny efaran'le izy satria Andriamanitra midina miaraka amin'ny fahazavana mba hanetsika ny olona androso. And there's no other where you are going after here. Ary tsisy toerana alehanao zany ankoatra ny mandroso. Not just forward, there shall be a fast
of your life. Tsy hoe mandroso fotsiny fa mandroso faingana eo amin'ny fiainanao. The sower went forth and sowed the seed. Lasa izy tena andeha namafy fo. That seed is incorruptible. Io voa tsy azo pitehana. If it finds its way to the good and honest heart of any man, Ary raha mitsofoka izy ao am-pon'ny olona izy dia mamokatra vokatra. may there be a continuous entrance of his word into everyone's heart. Okane izy fidiran'ny ten'Andriamanitra amin'ny toetrano eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. He's speaking already. Androany efa miteny le izy. Through the first word, Amin'ny alalan'ny teny voalohany, teny faharoa. something must have happened to you. Tsy maintsy misy zavatra efa niseho taminao. If you catch or caught any light, Raha tsy afaka nahazo fahazavana ianao tamin'le teny voalohany na teny faharoa na amin'izy roa, azandrato ny tananao roa. give God thanks specifically for Dia it. isory Andriamanitra ny amin'izay raha nandray teny ianao. Give God thanks specifically for it. Isory manokana Andriamanitra. If anything ever came true to you Raha misy zavatra tonga taminao in the first, tamin'le voalohany, or the second, or in both of them, give thanks. na teny faharoa na izy roa samy nazahoanao zavatra tsara, raha fantatro hoe na zavatra tokony atao, After hearing the things we have heard, rehefa renao le zavatra renao teo, give God thanks for dia it. isory koa Andriamanitra ny amin'izany. For showing you the way forward. Ny amin'ny anorananao ny lalana androsoana, isory Andriamanitra. In Jesus' precious name, we have given thanks. Amin'ny anarany sarobidiny Jesosy ny isorantsika. Say with me, light is sweet, Teneny miaraka amiko hoe tsara amin'ny mazava, beautiful thing to behold the sun. ary tsy hay ataony mihazona masoandro. Light is sweet, Tsara amin'ny fahazavana, avereno, beautiful thing for the eyes to behold the sun. ary tsara ho amin'ny maso mibanjana amin'ny masoandro. Ecclesiastes chapter 11 and Mpitoro teny 11, 7. When he said, come and 7. you know that the Lord is good. Tonga fa ijeren'Andriamanitra fa tsara izy. Fahazavan'ny tenin'Andriamanitra io The sweetness. mitondra fahatsarana, fahamamiana ny tenin'Andriamanitra. May you continue to enjoy Aingana ianao itoy ifaly tsara, itoy ifaly ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ity tany velona ity. Father, Lord, I pray Raha mivavaka izay fa andro amin'ny maraina, not just be an enlightenment in the world. tsisy fahazavana amin'ny lalàn'ny teny fa fampitana fahasoavana ihany koa. Let grace be imparted today. Oka fahasoavana ampitana androany. Let it keep speaking for life. Ary oka izy hiteny mandrakizay. In Jesus' precious name. Ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy ny fahafahantsika. Tia fahatanana mafan'i Jesosy a, Please dia azafady may be comfortably seated. dia mahazo toerana tsara. Hebrews chapter 13 Hébreux 13, and verse 7. Hébreux 13:7. Remember them which have ruled over you Tadiro ireo nanapakanao to you the word of the Lord. izay nitenanao tamin'ny tenin'Andriamanitra, Faith follow, izay nanaraka finoana, considering their end results. Whose faith follow? izay nanaraka tamin'ny finoana, Whose faith follow? izay nanaraka amin'ny finoana. Watch out for their kind of faith, Jereo tsara ireo karazana finoana but for their kind of result. izay any teraka vokatra, Whose faith follow? izay any nanaraka finoana, Whose faith follow? izay nanaraka finoana. Whose faith follow? Ary ao ny finoana. I've had a series of prayer expeditions in life, Za zao efa naheno the mountain in the valley. sery mpampianarana fivavaka marobe teny amin'ny tendrombohitra, teny amin'ny loasa, tsy tadidiko mihitsy hoe For a personal desire. oviana mba nangataka faniriana manokana izany, tsy tadidiko mihitsy. When this prayer and fasting on the mountain is centered on me and what I can get. Hoe amin'ny fantokamo zany le vavaka ataoko dia nefa ny inona zavatra azoko. Lord, I'm about stepping into full-time ministry and there are further instructions Tompo hita amin'ny asa fanompoana feno misy toromarika that I need. bebe kokoa ve izay ilaiko atonga ny tidiako ty ho lehibe, I'll come before you for 5 days. dia any andrianao nandritry ny 5 andro, And I went and looked up. dia lasa nanidiny tenako nandritry ny 5 andro, Hard things. dia nandre zavatra, I had angels singing. dia nandre I hira, had marching on inside light. nahita fahazavana tany anatiko. I went for him. Lasa nanantona azy, andraikitra le izy. I've never gone praying for a house in my life. Sa tsy mbola nivavaka ho anaty trano velively mihitsy teo amin'ny fiainako, Confess a car. na hoe nanambara hoe mifiara.
tsy mivavaka mihitsy aeroplano eo amin'ny fiainako ary tsy vavaka ho an'izany mihitsy aho. One time I said, Jesus, ndray mandeha ny tena Jesosy eo I just want whatever was in Ezekiel, tiako a zavatra anatin'ny Ezekiel, dramatic event in the valley of dry bones. zavatra niseho teo amin'ny lohasan'ny tolamaina ao koa zany mba hiditra amin'iny dia lasa 100 andro teny tendrombohitra ny vavaka Rain came, tonga avy ny orana dia tsy afaka noroasinao teo aho sun came, tonga masoandro maina indray aho but I returned with a word, fa miverana araka amina teny your tongue with the coal of fire. iny nasiako afo ny lelanao ka manomboka izao rehefa teneninao iny dia hitanao. That's the background story of prophetic declaration. Zay any ambaratonga ny fanambarana ara-paminanina avy any fiaviany. I hated poverty, and you know. Tena alako ny fahatrana, tena fantatro tsara mihitsy zany. And I say, hey, I'm going out for a mission. Let's go. Hoe andeo tsika andeha hanao mission dahoarany. Show me the secret of kingdom prosperity. Jesosy aseho anazy zava-miafiny ny As church ny arena tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra pinches me, no, dia nanetsika aly izy tsy mety amiko aty it happened there. dia niseho le zavatra. Whose faith follow? Arao ny finoany Been following what you'll be following us. tsika io zao nanaraka zavatra maro be Seek ye first the kingdom of God. ka tsy anao fanjakan'Andriamanitra These things shall be sy ireo zavatra rehetra eo dia atao fanampinao anao, to go after. tsy zavatra manentsika ho ariny fa manaraka anao ireo zavatra ireo. These blessings will come to you. Ireo fitahiny ireo dia tonga aminao Take you. sy andrakotra anao tanteraka. Then they hearken to my voice. Raha miantsara ny feoako ianao Nothing wrong tsy zavatra diso asking for things amin'ny fangatahana zavatra that are for your personal comfort. There's nothing wrong. manokana ho anao, tsy diso zany There's a higher realm. fa misy tontolo avo lehibe kokoa. What God has to you is Zavatra angatan'Andriamanitra aminao dia zavatra omen'Andriamanitra mihoatra lavitra, all you can earn it mihoatra lavitra of gold. ary tonga zany amina plateau volamena. Now we are here today. Eto zao ianao androany, Not one day prayer. tsisy ndray andro Remember, you said you will build 50,000. hoe vavaka hoe tompo tsarovy Hey, how much? How many seats have you gotten? de firy zao ny tanàna nandehananao? Mety valomtelopolo na 70. That says it's 50. Misy boky nyteny hoe 10. Allo jereko ary le boky. We don't chase after this. We chase Tsika tsy manenjika an'ireny fa Andriamanitra nenjea antsika. that chases after us. Dia ny agendantsika, ny agendan'Andriamanitra manenjika antsika avy eo. Allo ilaza aminao zavatra. Consider the faith of them who have spoken to you the word of the Lord. Jereo izy ny finoany ireny teniten'Andriamanitra taminao ary alevy le vokatra hitan'ny zareo dia arao ny finoany, arao ny finoany, arao ny finoany. Many ministers have been reduced to mere speakers. Mpanomaso fanompona maro be lasa miteny fotsiny, I'm speaking for. amiteny What are you speaking for? Ina zavatra teneninao nefany. You are called is to minister, not to speak big languages and people are clapping. Natsoina anao hanao fanompona fa tsy miteny fotsiny dia misaotisaoty ny olona dia mitehaka. Not same as same part. Dia nefa hoe tsisy fiatraikany korony. Tsia, Whose faith follow? arao ny finoany. So there is no one Tomboka tsy misy olona zany edict of Matthew 33 miasa amin'ny Matthieu 6:33 io ka tsy manana tantara ho ambara. under heaven. Tsy misy olona ao ambany lanitra. You can't make God first and be last. Tsy afaka ny ataon'Andriamanitra aloha alary ianao dia nefa ny fijanany amin'ny farany. Draw near to me, I'll draw near to you. Make me first, I'll make you first. Ataoko fa atao voalohany dia ataoko voalohany koa ianao. Many first class citizens Dia teneniko foana zany. from the platform of Mitsangana olona maro be mitsangana amin'ny sehatra ty raky ty connected to it. dia ny olona mifandray aminazy. There is nothing called luck here, nothing. That Tsisy antsoina hoe vitan'izany eto amin'ny ty raky ty made the difference. fa fahazavana mahatonga samihafana. When kingdom advancement endeavors becomes your lifestyle, Rehefa fomba fiainanao ny izaka fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra keep walking in your favor. dia zavatra rehetra andeha pahita fity ho anao. The time to favor has come. Tonga izy ny fotoana pahitana fity anazy. In the stones of Zion, Fa Andriamanitra izy mankasitraka ny arenazy ny Ziona ary atao ohatra ny anaran'i Jehovah izy ny olona rehetra. 2015 to 2020, 2015 ka hatramin'ny 2022 dia nitarika 74,000 people to Jesus. 72 000 olona tao amin'ny Kristy. 74 000.
sorry, 97. 74 plus from their friends that came with them came to church. 74 mila niaraka tamin'ireo namany zany tonga taty am-piangonana ka fomba fiainana ilay izy tsy mitototo manao an'ilay izy. Have I ever gone to the mountain and pray, oh God, give me money? Raha tonga any mitendrombohitra dia mivavaka eo, tompo mba meo vola dia angandana aloha maina amin'Andriamanitra dia anontany eo rehefa nanao an'izany a. Said to God, can't you even be patient for someone to pray before you answer? Fenao tonga amina tepoko eo Because something has happened. dia hoe mieritreritra zavatra anao dia ilay zavatra eritreretao nefa nefa miseho. So the two teachings this morning are there. Ka le fampianarana zany dia ty andro amarainy ty Engage with them. dia raha ianao le izy a dia ampiaro It's all about his choice. fa safidinao le izy. Go by force. Tsy terena ianao nompo an'Andriamanitra fa amin'ny alalana safidy na nomponao an'Andriamanitra. Zany nanoratra fanekena To Jesus. an Jesosy 1976. tamin'ny 12 septembre 1996 1976 And consistently so by grace. dia nahita tamin'ny alalan'ny fahasoavana So by grace. dia namafoana toy hatrany tamin'ny alalan'ny fahasoavana. Nothing God will ever ask me to do, I will have to think about it. Tsy misy zavatra zany hoe ataon'Andriamanitra dia eritreretiko le izy ataovy le izy dia nda vita tompoko. Go there, it's done there. Ndana makany dia makany a mijanona eto dia mijanona. Well, you have just entered your era. Nitsy ianao am'le vanim-potoana Manifestation of fisehoana tanteraka na amin'ny mazanaka anao. everything in your hand Zavatra rehetra ny tananao without sweat. dia anomboka hiasa tsy hitsembika ianao. Operating in the reality Miasa amin'ny mazava-misy of your promised land. ny tany nampanantenana anao a. Andiany faharoa. Your promised land is Le tany nampanantenanao dia ara-paminaniny. Zay ny antsoina hoe teny tany nampanantenainy. Ara-paminanina le izy. and every prophecy Ary ny faminanina rehetra believers. dia tanteraka amin'ny alalan'ny finoana. Blessed is she. Sambatra izay nino There shall be performance of those things, fa ho tanterana aminy le zavatra nylazaina azy a avy amin'Andriamanitra. and that becomes easy to understand because Dia mora foana ny atiakatra an'le izy the hand of God satria mila ny tanan'Andriamanitra anatanteraka le azy andanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'olona iray. and we provoke the hand of God by Etsehanao ny tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana. received our report. Iza ny nitatitra anay The arm of the Lord revealed. ary aniza ny asehoana ny tanan'Andriamanitra. Isaia 53:1 First Kings chapter 8. Any Mpanjaka 8:15. Solomon prayed and said, Solomona nivavaka ny teny teo, the Lord God sambatra Jehovahandriamanitra Israely izay niteny tamin'ny vavany tamin'ny Davida raiko with his hand ary tamin'ny tanany fulfilled. nanantarany izany. Only the hand of God has Ka ny tanan'Andriamanitra ihany manana fahaiza-manao anatanteraka amin'ny planin'Andriamanitra. you can't organize it. Tsy afaka organisenao le izy dia raina ny tompo. Tsy afaka. I can't organize it. Za tsy afaka miorganize an'le izy. Only the hand of God has Ny tanan'Andriamanitra rery ihany manana fahaiza-manao to fulfill anatanteraka the plan of God. ny planin'Andriamanitra. And that hand is provoked Ary io tanany io dia etsehana our faith. amin'ny alalan'ny finoantsika. Do you believe that I, the Son of God, am able to do this? They say, yeah, Lord. Then Mino ve ianao fa afaka nataon'Andriamanitra ty zavatra ty? Eny tompoko. Dia apetraka eo amboniko ny tanana. Vohetsika tamin'ny alalan'ny finoana. Matthieu 9:29. move by their faith. Then Vohetsika tamin'ny alalan'ny finoana. Dia nikasihany masony. after they have answered the faith question, Rehefa mivaliana le fanontaniana feno finoana they receive their sight. dia niraisiny ihany ny fahitany. It takes the hand of God Ka mila ny tanan'Andriamanitra zany to bring the plan and purpose of God to pass in our life. mba hanatanterana ny planin'Andriamanitra sy ny tanjony eo amin'ny fiainantsika. The only biblical authentic proof Ny profo ara-Baiboly authentika ny finoana dia vokatra. Amen. faith, Finoana the substance of things hoped for, fanehoana ny zavatra iandrandrany evidence dia maneho of things not seen. fisehoan'ireo zavatra tsy hita. Faith without proof, Finoana tsisy profo dia sandoka. without Finoana tsisy profo is fake.
dia sandoka. Faith without proof Fonona tsisy profo is faith. dia sandoka. The things you began both to do and to teach. Manomboka ataonao izy dia ampianarinao. Faith without proof Fonona tsisy profo is faith. dia sandoka. Let's now examine some components of faith Andao jerentsika ry reo zavatra ao anatin'ny finoana izay manome hery for fulfillment of prophecy. ho am'fatanterahany faminaniana. You say you believe. Say, even Satan believes. Hoe mino ianao? Eny mino ata. And just say I believe. Ka misy mihoatra lavitra an'le hoe mino zany zany. And just say I believe. Misy zavatra mihoatra n'le teny hoe mino aho. Asehoana ny finoanao tsy hiara-nasa dia asehoko anao finoko amin'ny alalan'ny asa ka mila zavatra atao zany. Salvation with fear and trembling. There are things to work out. Ka misy zavatra iasana zany le izy ho an'le finoana mba ho tanteraka. Things to work out. Misy zavatra iasana ho an'le finoana mba ho tanteraka. Work out your own salvation with fear and trembling. Esao izy izao foninareo amin'ny tahotra sy ovitra. We dealt with that yesterday from the point Omaly zao tamina teboka. you have to receive Mila mandray ianao le an'le teny in your mind any amin'ny sainao and believe it in your heart dia mino any am-ponao for it to produce. ho anao mba hamokatra. God's word is the more sure word of prophecy. Ny tenin'Andriamanitra iny ny teny ara-paminaniana azo antoka indrindra. Ary iny voa tsy afaka apotehana. Prophetic seed. Ka mila raisinao zany le voa ara-paminaniana any an-tsainao Celebrate its validity. dia ankalazainao ny mazava misy an'le izy. Acknowledge Ekenao its reliability. mm, Praise dia raisinao its reality. mazava misy an'le izy any amin'ny sainao. Just like every food you eat goes through the mouth first. Ohatra ny voankazo rehetra zay hohaninao any am-bava aloha, mandeha any am-bava aloha zay vao makany amin'ny tsinay dia midina makany amin'ny tsinay To begin, dia manomboka amin'izay le process add value to your life. dia mahatonga anazy hoe hisy lanjana eo amin'ny vatanao. Ka ny teny zany tonga amin'ny sainao, ka raha lavo ny sainao le izy dia tsy afaka ny raisin'ny fononao. It has to go through the mind. Mila mandeha any amin'ny saina le izy zay vao tonga any amin'ny fo. Bishop Joe Abueme, Bishop Abueme, prophetic word that came, ny teny ara-paminana rehetra zay mivoaka teo dia niraisana tsoratra I'm going to bring it out before this is over. dia hoentiko le izy alohan'ny fiaran'ny herinandro ity. Buy it up. You know why? Fantatro ny antony? They are not fancy words. Tsisy teny mangirana zany. Came from my mouth by the anointing of the Holy Spirit. But Tonga amin'ny vavako le izy amin'ny alalan'ny teny fanahy masina. one was premeditated. Fa mino fa ny teny rehetra zay nambarako dia tsy nieritreretiko. Think of aircraft. Za tsy afaka nieritreritra hoe roplanina zany dia hoe andeha ho aiza arany. Now, I cannot imagine me think of 50,000 people. Za hoe tsy afaka nieritreritra 50,000 zany. Tsisy olona mamorana zany olo zany nge maneran-tany. It came from him. Ka tonga avy aminy zany le izy. Until you receive the prophetic seed Raha tsy raisinao le voara-paminaniana any amin'ny sainao to your life. dia tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao mihitsy le izy. Learned man in 2 Kings chapter 7. Ao amin'ny mpanjaka 2 Even if God opens the windows of heaven, shall this thing raha sokavan'Andriamanitra ve ny varavarankely lanitra dia ho tanteraka ve zany? his ways are higher than our ways. Hafa nga lehibe noho inazy ny antsika. Live in this integrity. Rehefa inonao fahintsiny Says ninona lazainy your mind. dia mitsofoka ho an-tsainao. Amen. Have you been to heaven before? Efa tany an-danitra ve ianao dia ahoana ny inonao efa misy toerana anao ny an-danitra satria Andriamanitra ny teny an'izany. You think that you have a mansion, Ahoana ny eritreretanao fa manana lapy ianao any an-danitra not a house, fa tsy trano a mansion, fa lapa, not a service quarters. fa tsy tranotrano tsotra eto fa lapa ngeda be. You want to think, Eritrereta tsara sure what he's talking about. Andriamanitra ve inona ny zavatra nolazainy zany? As a Christian, that's born again. Hoe nateraka indray My ways higher than your ways. ny lalako dia tsy mitovy amin'ny lalanareo ary ny eritreritro tsy mitovy amin'ny eritreritrareo. Welcome to your promised land. Hoe tonga soa amin'ilay tanam-panantenana. Ay tonga soa Promised land. tanam-panantenana hony. What was said last year? I didn't see anything. Sanefa tsy mahita inona korony. Say promised land. Tsy nahita tanam-panantenana zany korony. Amen. I welcome to your promised land.
Amen. tonga sao na mitana-panantenana. Amen. Now, there's a reaction, a negative reaction to it. Dia misy réaction négatif amin'le zavatra tenenina. Now, having received unbelief, Tsika nandray dia mino are the components manaraka faith requires for delivery. izay zavatra takiany finoana mba ho tanteraka voalohany. As a man thinks in his heart, Araka ny eritreretin'ny olona ao am-pony dia izay izy. you must continue to think Mila mitomieritreritra ianao validity, ny mazava-misy, ability, ny fahaiza-manao ability. sy ny mazava-misy anio teny ara-paminana iny eo. It's a lot of tasks. Tena mampangatetala izy. Proverbs 23 verse 7. Oapolona 23:7. As a man thinketh in his heart, Tahaka ny hevitry ny olona ao am-pony is he. dia izay tokoa izy. Therefore, keep your heart with all diligence. For Noho izany azomy issues of life. azomy fonao fa avy amin'io ny olana fiainana. Life, your thought pattern. Ka ny eritreritrao zany Any prophetic word you want to see fulfilled, amin'ny teny andalam-paminana izay tianao tanteraka, your thought pattern before oka ny eritreritrao it. ho foron'le izy. You hear what I'm saying? Eny tsara ty teneniko ty. Think its validity, Eritrereto ny mazava-misy an'le izy. Andriamanitra ny tena izy, Andriamanitra tsy afaka ny andainga. its reliability. Yeah. Eritrereto ny fahaiza-manaoany, efa nataony mibedabely izy dia mbola ho averiny. Think its reality. I Eritrereto fa iseho le izy fatako, it shall be even as was spoken. fa ho tanteraka le izy na efa niteneniny fatako. Things seem to be going down, but I know. Fa tsy raha raiko momba zany fa fatako fotsiny le izy. But I know. Fatako fotsiny fa iseho le zavatra, fantatro. Most of us fail at that point, Ny ankabeazany amintsika raraka amin'ny tebika io, but never again. fa oka tsy verina intsony. If you don't bridle your thought, Raha tsy volavolainao ny eritreritrao dia mitoetra eo fitototonao ka mila volavolainao zany ny eritreritrao amin'ny teny fiainana. now that is within. Now there's the next component that faith requires Ny zavatra ao anatin'ny finoana manaraka ho an'ny fataterana feno is your tongue. dia ny lelanao. You shall have Ho azonao whatsoever you say. ninona lazainao. You believe it. Mino ianao, eritreretinao le izy, dia rehefa lazainao le izy tsy ho azonao izy raha tsy lazainao. You shall have Ho azonao whatsoever. ninona lazainao. By the words of your mouth, you are Amin'ny alalan'ny tenin'ny vavanao dia melohany ianao, na amin'ny alalan'ny tenin'ny vavanao no hamarinina ianao. what you say. Ka fantaro ny zavatra lazainao, What will determine what you will see. fa iny mamaritra ny zavatra ho hitanao. Ny zavatra lazainao mamaritra ny zavatra ho hitanao. Zavatra lazainao mamaritra ny zavatra hitanao. Covenant practitioners are Sasam-pampianara-panekena dia tena miasa tokoa amin'ilay fahirekena, fa nefa ny zareo mpiteny mahantra velona. they destroy their giving with their speaking. Dia mpiteny fameza amin'ny alalan'ny zavatra lazainy. 5 and verse 6. Mpitory-teny 5:6. Suffer not your mouth to cause your flesh to sin. Neither say thou before an angel, it was an error. Aza miteny hoe fatsoa zany anaty ny anjely, Thy voice, fa tsy Andriamanitra ho tezitra amin'ilay feo anao the work of thy hand, dia hanapotika ny asan'ny tananao. and destroy the works of thy hand. Dia hanapotika ny asan'ny tananao. If you are not a prosperity talker, Ka raha tsy olona mpiteny fanambinana ianao, addicted a giver you are, na mpanome tahaky ny ahoana ianao, struggling with poverty. dia hitototo miaraka amin'ny fahantrana foana ianao. For you shall have Ho azonao what you say. ninona lazainao. Well, COVID-19 brought us to where we are. Covid-19 mitondra antsika amin'ny toerana misy antsika. Inona ny afaka ataon'olona e? Anyone to think is not affected is a lie. Everybody is affected. Hoe niza tsy misy tratrany iny mandainga zany, iza ny teny anao an'izany. Everybody is affected. Iza ny teny anao fa nisy fiantraikany taty zany. No, sitting next to you doesn't know any COVID-19. He doesn't know about nothing. Zay tsy mahalala iny zay, tsy mahalala Covid-19 zany zay. Today and Nisy tovolahy zay zao tonga dia sokavan'Andriamanitra taminy farafaran'ny fahitana fity tamin'ny fotoana fioboana, for his business in the year of lockdown. tamin'ny fioboana nisokatra amin'ny fandrarany. Somebody entered the year this year with 100 naira in this church. Nisy olona zao niditra tato amin'ny fiangonana ity 100 naira amin'ny vonany, niditra tamin'ny 2020 izy dia tonga ny fioboana dia nanidy anazy She was living in an uncompleted building without doors. dia nianatra tamina
trano izy tsisy varavarana araka tamin'ny zanany avy any ivelany nefa izy a eritrereto le ambaratonga fa nefa izy ny toy mivavaka vavaka fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tao anatin'ny volana vitsy mety 3 dia name izy a ampafolon-karena chiffre enina naingona ny anjara voatendriny tamin'ny taona fioboana ny olanatsika dia tsy mankatao an'Andriamanitra fa mametsiny anazy indray arany na metsiny an'Andriamanitra tahaka anao na hoentanao any amin'ny fitsarana ve izy ny itsaranaandriamanitra raha hoentanao izy mitsara ny rehetra ianao ny tonga any amin'ny fitsarana an'Andriamanitra raha tsy akatao an'Andriamanitra ianao tsy zavatra iovy zany raha tsy akatao an'Andriamanitra ianao tsy zavatra iovy zany eto amin'lohan'ny masonao ndana mifindra toerana miaraka amin'ny famindriana mitondra fiara zavatra rehetra mandeha eritrereto petraka amina trano tsy vita dia nefa ianao tsy adala dia teo nefa nanosehana anazy fa oka ianao asankatao an'Andriamanitra dia ny zavatra rehetra nitsombatika tahaka ny nofony maraina misy zavatra nitsombatika to an'olona fa ilaina zany fankatoavana tato am-piangonana efa 30 taona arabaina ianao arivo taona amin'Andriamanitra nge ohatry ny arivo taona amin'olombelona nge ny ray andro amin'Andriamanitra ka 30 taona zany inona ny dikan'izany 30 inona arivo taona amin'olombelona tahaka ny ray andro amin'Andriamanitra ka ina zany ny dikany 30 taona ava anananao ny telefonanao afaka calculenao tsara zany ka re zavatra renao ino hitan'Andriamanitra hitan'Andriamanitra le 30 taona tokony tsisy dikany tsisy dikany fahatsapanao fa mifankataovanao kosa nefa misy lanjany raha mankato sy manompo ahy izy dia ho lany amin'ny fanambinana ny androny ary ny taonany amin'ny fafinaretana zay zavatra tsapako eto misy an'ity projet na éléphant ity zao a nasehoan'Andriamanitra anahy raha io meo fidirana amin'ny teny Jesosy eo sotoatra zareo oka vovony zay ny olona maro be ampitoera amin'ny finoany reny olona reny dia nanokatsika omsel 10 000 tamin'ity taona ity raha mana projet 50 eny zay mivavahanao maly tsy talohany maly fa efa teo le izy fotoana fitsimbadianao anao zao io tanynam-panatenaina io dia omenanao amin'ity kiany fanompono anao tsy miova fanompona tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa sy anao fitiavan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra inona zavatra mandalo dia tsy mijoro reny misaotra Jesosy a misy zavatra miseho eritrereto hatrany dia teneno hatrany mazava misy ny fahaiza-manao sy ny fisehony le tany nampanantenana zay ny atongavanao any manaova mainina mafy dia ampiasao hatrany ny finonao sa zao nandeha tena ampamina tamin'ny Eli nitsangana izy dia ninany mofo izy a dia tsy nalahelo intsony iana any Samuela 1:18 ary Andriamanitra namangany ana dia tonga Samuela
strengthen our faith. Tany izy any namoaka amin'ny finoany. Prefer the word from Raisiko le teny ara-paminany iny avy amin'le mpaminany. my mind. Ao an-tsaiko, I believe it in my heart. inoko atao-poko, I embrace its reality, dia raisiko ny mazava misy an'le izy, and I'm out to demonstrate it. dia ho asehoko le izy avy eo. And when she began to sing, Dia nanomboka niry izy. 1 Samuel chapter 2, verse Any Samuela 2, 3, of knowledge, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahalalana. actions away. By whom actions Izay maneho ny asany. talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by him actions away. Amin'ny alalana ozy izy Actions away. nisehony ny asany. Actions away. Nisehony ny asany. So we have these three vital components of faith. Ka manana ireo zavatra anankitelo ireo zany tsika izay mamery ny finoana Deliver fulfillment of prophecy. ho amin'ny fataterahany faminaniana. Corresponding action. Mamaly an'le asa, Believe, le zavatra inonao, claim to be thinking of zavatra eritreretinao, what you are speaking about. dia zavatra teneninao avy eo. Corresponding action. Misy fifandraisana asa mifandraika amin'le izy. Lay hands on you, Mametraka tanana aminao, then dia avy eo praise the Lord. Say, I'm here. tenena ny tompo, sitrana, sitrana, My friend, talk. tenena ary namako. And you still look so sickly. Ohatrany marary be mipoziko, tsy afaka no sitrana. Where's your action? Aiza zany le asanao? Time is manifestation. Tsisy fisehoana zany. Where's your action? Is manifestation. Maneho ny asanao le izy mba neho ny fisehoana eo amin'ny fiainanao. You can ask all the young men who have been here for 30, 35 years. Tsy afaka ny anontany ireo tovolahy ireo zao anao ndraitrany 5 tena hoe tsy niova le fomba fiteny, tsy niova koa le asa. Never climb this plan and say, hey, we have some issues right now. Tsy mbola niakatra amin'ny alitary dia manana olana antsika. Oka ny olona ifo. Let's fight the devil. Dia andao tsika hiady amin'ny devoly. Fighting us so bad. Ny tena medivany devoly mafy be tsika. There has been no day I came on this platform without a smile. Tsisy an'izany andro zany ka niakatra teo amin'ny CRT ka tsy nitsika. Enina naingo faty ary mivadiko. Tsy nisy andro zany. If you believe it's here, Raha inonao izy dia miasa ianao. Dia miasa ianao. there was no man under heaven that can convince me that we will not dedicate this place Tsisy olona zany teto ambany lanitra ka ny tena hoe tsy hanokana an'ity toerany ity mihitsika. to suggest it. Tsisy olona zany afaka niteny an'izany fantatro ny antony. None of you could come here. Tsisy aminareo nanantona anahy. Why don't you think of? Minona raha ohatra ka maninona? Sorry, I was. Azafady tompo. Tsy zany no niteny teo. There was no room. There was no room. Tsisy efitra mihitsiny. Hitako le izy nitokanana. Didn't change. No amendment of my statement. Dia tsy nanova mihitsy ny zavatra nolazaiko. September 18, 1999 is a reality. Septembre 1999 zava-misy le izy ka mila manaiky zany nareo. Tsy marina ve zany? Na eo ny tafo, na eo ny tsy eo ny tafo dia mila manaiky nareo. Louder. Tene mafo a. Some of you are here Sazany aminareo eto. to see to convince yourself. Hoe hoe te andresy lahatra nareo traka misalasala nareo. Positive action is a requirement for your faith to deliver fulfillment. Asa pozitiva dia ilaina ho an'le fonina mba ho tanteraka. Tsisy eo mihitsy iny raha tsy ho teneninao. You have to do so. Mila ataonao le izy God can get it done. dia alohany hitanao le izy vita. Somebody's story is changing. Misy tantaran'ny olona mivy eto a. Let me hear your loudest amen. Raha anao zany dia manaova amenina mafy. Let me hear your loudest amen. Manaova amenina mafy raha ianao zany. Let me hear your loudest amen. Manaova amenina mafy a. Let me hear your loudest amen. Manaova amenina mafy. You'll never miss it again. Tsony ianao a. You'll never miss it again. Tsy ho diso tsony ianao. And number 4, Ary faefatra, ever stop thinking aza mitsahatra mihitsiny mieritreritra amin'ny teny so sy miasa it is fully delivered. mandrapatateraka an'le izy. Aza mihitsiny, Long, that's a tall order. Don't ever aza velively mihitsiny mijanona mieritreritra na miteny acting so na miasa until it is fully delivered. mandrapatateraka le izy. Aza mihitsiny, aza mijanona. Let's see that graphic picture here in Romans chapter 4, verse 16, Romana 4:16 21. ka hatramin'ny 21.
Therefore, it is of faith that it might be by grace to the end that the promise may be sure to all the seed, not only to that which is of the law, but also to that which is of faith, the faith of Abraham, who is the father of us all. Now, Fanonona midivana zany araka ny fahasoavana natao tamin'ny fikasana ary ny tananaka rehetra ho lalan'izany. Natao koa izy a ray ny firenena maro ianao. to him, before him, whom he believed, so he believed, Zay nino God looking at the dead, and called those things that be not as though they were, farak'izay voatsy hoe natao koa ray ny firenena maro ianao natrian'izany nino an'Andriamanitra. that it might become the Na dia tsy efa nanantena izy dia nanantena ihany ka nino mba ho ray ny firenena maro araka ny voalaza hoe thy seed be ho tahaka n'izany ny taranaka ao. in faith. Ary satria tsy nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany Consider not his own body now dead, dia tsy nihevitra ny tenany tahaka ny efa maty. Atsaro le izy when he was about 100 years old, efa 100 taona izy the deadness of Sarah's womb. na fahafatesan-kibony Sara Is staggered not at the promise of God's circumcision. ary tsy nahanana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra From belief, tamin'ny tsy finoana strong in faith, fa nampahiriziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra. strong in faith, Nahery tamin'ny finoana mandraka hatramin'ny farany the promise was delivered. dia mena anazy ilay fampanantenana. All products of that promise. Dia tsika vokatra izay a teny fikasana izay See, satria taranaka Abrahama ianao a araka ny teny fikasana. we are all the seed of Abraham. Ka tsika rehetra zany taranaka Abrahama ny alalan'ny finoana. Can I hear your amen? Manaova mainina mafy. He became the father of all nations. Izy ny ray ny firenena rehetra That which was spoken, araka ny voasoratra go of his faith, fa tsy navelana andeha ny finoana that by the day fa niasa mafy kokoa izy tamin'ny finoana isan'andro to the end, hatramin'ny farany promise was delivered. mandrapaka mena anazy ilay teny fikasana. He believed God and counted to him for righteousness. Nino an'Andriamanitra izy ary nandeha tamin'ny fahamarinana. Don't stop. Aza mitsahatra. All the just shall live by faith, but if any man turns back, Raha misy olona membotra hozy izy no pleasure in him. dia tsy hifaly amiko izy any fanahiko. Hébreux 10:38. Raha misy olona miverina, raha misy olona miverina 2 months to the dedication of this place, the roof was not complete. roa volana alohana anokanana ity toerana ity mbola tsisy ny tafo Altar, dia zato amin'ny altara dia avy ny orana dia tena hitany tokoa fa eto a dia avy ny orana cat and dog, they will say. dia tena avy be ny orana. Tsy nietsika mihitsy a, I didn't see the rain. tsy hitako le orana, hitako le tafo. I never moved. Tsy nietsika. If I moved, the roof Raha mihetsika eto a dia tsy voatafo mihitsy io. Tsy nietsika teo a, was drenched. lena a I was enjoying it. fa nefa mifaly an'le izy. I wasn't posting. I don't have to post to you. Tsy mila mihetsika aminao mba azo inona. I was putting my unflinching faith to work. Nampiasaiko le finoko mba hiasa. You can read all this thing will happen. Afaka no avy ianao, tsy maintsy voarakitra io tafo io. Dia raina ny tompo. And I went to Kano and came back Dia lasa nandeha dia miverina. Dia Andriamanitra ny teny tamiko. Men'Andriamanitra enin'andro a to create the wall. mba hahita an'le teny. Don't need 2 months to finish. I'm not trying to do it. Tsy mila roa volana anamitana an'io volana an'io toerana io. Roa volana be da be. Tonga niaraka tamin'ny afo. Roa volana be da be loatra zany. I wasn't praying about it. Tsy mivavaka momba an'izany a. Fa nanamboatra ilay fivoriana fotsiny a. Dia lasa avy eo nandeha. 2 months. Roa volana betsaka loatra zany. Dia tapitra le izy. God will surprise you. Ataon'Andriamanitra gaga ianao. Keep holding on. Azomy tsara. My friend will say it's not over until it's over. Namako ny teny hoe Holding tsy tapitra io mandra-piteny hoe tapitra io. Tazomy Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mba handainga mihitsiny. Tsy maintsy mandalo ianao a test ny finoana mba hahita an'le izy ho tanteraka. Tsy maintsy mandalo ianao a le test amin'ny finoana. Izy koa nanao test tany Abrahama. for promise to be fully fulfilled. Ho an'izy mba ho tanteraka tsara At that test of faith. dia mila nytestena le finoana. Mila nyzana toetra. Thank you, Jesus. Sora Jesosy a. That's the mystery of faith. Zay mazava miafo ny finoana manome hery atsika ho afantaterana ny faminaniana. It must be accompanied with those vital spiritual forces Tsy maintsy arahana amin'ireo hery ara-panahy ireo le izy. for anyone to see prophecies come to pass. Ho an'ny tsirairay avy izay te hahita ny faminaniana tanteraka eo amin'ny fiainana fa voatsara dia ity. No prophetic agenda Tsisy azenda ara-paminaniana zany in your life. ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic agenda. Tsisy azenda ara-paminaniana zany ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic agenda Tsisy azenda ara-paminaniana more in your life. ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic agenda. Tsisy azenda ara-paminaniana ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic agenda
tsisy azy andara-paminanina ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic agenda. Tsisy azy andara-paminanina ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. No prophetic. Tsisy azy andara-paminanina ho raraka intsony eo amin'ny fiainanao. We have entered Efa niditsika amin'ilay tanina mpanantenaina. everything Ao ny zavatra rehetra. is ordained to keep walking Tenitendrena ny zavatra rehetra hiara hiasa. and to get there. Dia rehefa tonga any He showed us the left line. dia aseho antsika ny lalana. For we know Fa fantatsika all things fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa ho an'ireo of God. izay tia an'Andriamanitra. All things. Ny zavatra rehetra, All things. ny zavatra rehetra. And if you love him, you will obey him. Ka raha tianao izy dia hankato azy ianao, ny zavatra rehetra. So watch out for it. Ka jereo tsara, It's your turn to experience anjaranao zao ny atsapa Romans 8:28. ny zava-misy any Romanina 8:28. Things we start Ny zavatra rehetra dia hanomboka hiara hiasa hasoa anao a new dimension. amin'ny refy avy vaovao. You believe that? Let me hear your loudest. Raha mino an'izany manao vamenina mafy. You receive that? Let me hear your loudest. Raha raisinao zany dia manao vamenina mafy. And so shall it be. Ara izay tokoa no tanteraka. Stand to your feet. Tsangana any amin'ny tongotra ao zao. Give the Lord the biggest hand of praise. Tia fahatanana mafy an'Andriamanitra. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Prophetic words are released according to Ny tena ara-paminaniny dia ambara and will do. araka ny plan'Andriamanitra sy ny zavatra ho tanterahany. Ka tsy resaka zasy ianao ilay izy. By myself have I sworn Ny tenako ny anianako that as I have thought, araka ny eritreretiko izay tokoa no tanteraka. that purpose, so shall it stand. So it's according to what God Ka araka ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra izay no ataony raha mino ianao. a virgin shall conceive and bring forth a son, according to what God can do. Araka ny zavatra nitenenin'Andriamanitra no ataony raha mino ianao. I bring you to your promised land Hoentiko amin'ilay tanam-panantenana ianao in life because dia ho ataperiko ny firenenenanao foana satria ianao hampandray anjara amin'ity and will do. fitsingerenana 500 taona ity izay nataon'Andriamanitra raha mino an'izany ianao. Now, how dare we in that little room be talking fantasies? The destiny of this age. Ny anjara voatendra n'izao fotoana izao dia meneny tananao. You tiny boy. Destiny, not of your village. Fa tsy ny ambanivohitra misy ianao fa zao fotoana izao mamo ve ianao? Mihoatra no mamo a. No. No typewriter Tsisy mpandray atsoratra of this ministry will Fanas- operate at an industrial scale. fa ny asa fanompontiraka ity dia mandeha araka ny lazainy. Who to buy typewriter first? Eh. And I saw wings flying. Dia nahita helatra nanidina. I said, what are these? Dia ino re tompo? Dia ino izy roplanina? Fa misaviana sa roplanina? Think so. I don't. As I have thought Araka ny eritreretiko, izy ny eritreritra. Dia izay koa no tanteraka. and I have spoken, Dia araka ny lazainy. Dia izay koa no tafatoetra. Andriamanitra mieritreritra, dia Andriamanitra manatanteraka. Dia ny olona mino, dia Andriamanitra manao an'ilay izy. Manao vamenina mafy. now at the base of this ministry, a tent, I couldn't take it. I couldn't call it a house. A tent. Tamin'ny asa fanompony ity a, 1,000 people. dia raha tsy mipetraka tamina trano fa tonto mipetraka dia nefa ny zany nangana fiangonana 50,000. But very sweet. Tena mamy be ilay izy a, tavavako ara-panahy. It was one day of heavy prophetic downpour. Ndray andro fotsiny ilay izy a, ilay didy ara-paminanina ny tonga. Section of our meeting. Tao anatin'ny section ilay fivoriana nisy anay. The prophetic in me came alive. Dia velona le ara-paminana teo anatiko. Dia nomboka ny aneo izy ny azy an-dany. Reo andro fito a ara-paminanina. Let us budget for it. Dia tsy Only his hand can do. dia tsy navelana izay tady vola ho amin'ilay izy a, fa izy na nateraka ny zavatra lazay mivavana. Start building this building. Na mety didy izy a ananganana ity trano ity a tamin'ny volana septambra. You can't use this one as a budget. Hoe mitadiavana ireo vola nanganana an'io zavatra io. Tsy nanomana vola izay. Bought the Accra without finding out how much do you have.
tsy mifidy aleroplan izy tsy nanotankorona hoe ohatrina volanana anao ndray asabotsy taditiko mihitsy raha omen'andriamanitra anao dia eken'andriamanitra iny tsy nresaka tamin'olona anizany izy a fotoana zao azahoana aleroplan te ho tanterahako le tanjoko inoy fotsiny izy ianao hoe manontany an'andriamanitra hoe mbola vitanao ve zao afaka ataonao ve zao am'izao toe-karena misy atao amin'ny firenena zao Isaia 14:24 reo zay taridalana anao ny tidara-paminina rehetra dia izy nanambaran'izany didy ara-paminina rehetra dia didy avy amin'andriamanitra ny teny ara-paminina rehetra dia didy ny anan'andriamanitra ninona afaka ataon'andriamanitra dia izay ny zavatra lazainy fa tsy zavatra afaka ataontsika tsy afaka ataonao tsy afaka ataoko fa afaka ataon'andriamanitra zay ny ambarany kaza ataonao tsinitsina ny tenin'andriamanitra fa oka andriamanitra ny ametraka teny eo am-bavanao fa tsy anao ny ametraka teny ny am-bavan'andriamanitra oka ianao izy ny ametraka teny eo am-bavanao ary ianao tsy mitomba amin'ilay ara-paminana iny satria mola maritra tsara mitory teny dia lasa mpaminany ianao aza miteniteny foana tsy zavatra ho tanteraka izany eo satria ianao tsy nisarahana tamin'ilay izy dia raina ny tompo dia raina ny tompo tamin'ny 1982 tsisy endrika tsisy loko tamin'ity Irak ity men'andriamanitra endrika ny fiainanao ka le tanam-panantenana dia didiny any anan'andriamanitra ary le taona fahaefapolo koa dia didina ambaran'andriamanitra fatary fa rehefa mandray andraikitra ianao amin'izao fisehoany zao dia tapen'andriamanitra koa le fivezivezenao foana etseroa le zavatra tsy mitoetra eo amin'ny fiainanao dia tapitra ihany koa reny re zavatra tsy mitoetra eo amin'ny fiainanao tapitra ihany koa reny zavatra tsy mitoetra amin'ny fandraranao fivelomanao amin'ny asa fanomponao tapitra ihany koa reny re zavatra tsy mitoetra eo amin'ny fianakavianao dia tapitra ihany koa reny re zavatra tsy mitoetra amin'ny fahasalamanao dia tapitra ihany koa reny re zavatra tsy mitoetra amin'ny anjara voatendry fanambadianao dia tapitra ihany koa reny vezivezy teny izy nandreny 40 taona dia noentin'andriamanitra tamin'le toerana nytendreny avy eo hoe tsy androsotsony izy na ny zanaka mifampahoriana tsy hampahory azy intsony jereo tsara ninona karazany eraka ny devoly zay tady kasika any tsirairay avy eto ka mifandray amin'ity Irak ity ninona iza mpandray anjara amin'ity fankalazana ara-paminana iny ity amin'ny anaran'i Jesosy verany mimpandefa azy impito le zavatra nalefany ninina fanambarana fahafatesana zay mipetraka amin'ny tsirairay avy eto zany didy zany dia atsombadika androany andriamanitra ny teny tamiko nilaza hoe tsisy olo amin'izany nipetraka amin'za tany zany ka hiteny hoe marary ka androany ariva ny herin'andriamanitra zay manapotika ny karazana endrika sy rofo rehetra dia manomboka iseho zany eo amin'ny fiainantsika ny aretana hitanao dia ny aretana indray ny andositra tsisy virus avy any amin'ny elo anatona ny fitoerana misy anao
We all know that longevity is a function of strength. Fatatsika fa faela velona dia mila tanjaka. So forgot to say that your days shall be like the days of heaven on the earth. Ka diny zany miteny hoe Your body will be heavenly. mitika zany hoe vatanao dia tahaka ny lanitra tetano zany hoe tahaka ny avy any an-danitra zany vatanao. Out in heaven, Ka nina zavatra tsy mena lalana any an-danitra one system, ka miasa amin'ny vatanao tonight, androany arivo God will root them out. hoasorin'Andriamanitra tao zany. Everyone's days shall be renewed like the eagles. Ny andron'ny olona rehetra eto dia avoazana tahaka ny voromahery In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Lift up your two hands Asanato ny tanantsika anankiroa and thank God for fulfillment of prophecies. dia soa Andriamanitra ny fataterany faminana teo amin'ny fiainanao. Isoa Andriamanitra fataterany faminana teo amin'ny fiainanao a. It's not what you can do, not what I can do, but what Zavatra afaka ataoko na afaka ataonao fa zavatra afaka ataon'Andriamanitra aro tanterahany raha mintsika. God can and we do. Zavatra afaka ataon'Andriamanitra sy ho ataony raha mintsika. What God can. Zavatra afaka ataon'Andriamanitra sy ho ataony raha mintsika. In Jesus' precious name we are praying. Amin'ny anarany sampin'i Jesosy ny vavahantsika. Now, Sao ara. our prophetic platform is ordained to Sy aratra-paminana iny dia tonga ny fiainantsika androso. plan for this building. It will never be here now. Raha ohatra ka nanao planintsika hanangana an'ity trano ity tsy ho eto velively mihitsy ity. Raha hanao planintsika hividy reo plana mety tsy azo an'izany mihitsy fa le teny ara-paminana iny nandeha dia ninona ilay izy. Amen. Just jump. Can I tell you what I say? Let us Lazaiko zavatra teneniko. to the farmers in our church. Ndao jerentsika ty tany ty hoe amboleny ty toerany ty mandrapavonina atsika Clean. nadio And we're already searching for who are farmers here. dia efa nitady hoe izy areo mpamboly. That's to tell you how already we were for you. Milaza aminao hoe tsy nanomana an'izany mihitsiny. In September 18, 1999, the tabernacle shall be dedicated. Dia septembre 1999 nitokanana ny le trano afaizany veleza fa ny vavan'Andriamanitra tsy mivoaka avy aty amin'ny vavako le izy. It was drama of faith. Tena fisehoana finoana mahery vaika le izy. Fantastic drama of faith. Fisehoana finoana mahery vaika. A fantastic drama of faith. Fanehoana finoana mahery vaika. You could put from my mouth how much we had and how much we didn't have. Tsisy nalala mihitsy teto amin'ny vavaka ny teny hoe firy ny ananantsika dia firy ny tsy ananantsika. Manana mila 18 millions tsika rapitsondana to dia ataovy le izy. We need 40 million. Next tomorrow, go ahead. Mila 40 millions tsika ndana tonga dia ataovy le izy ry namako. One day they say, let's talk faith academy. Andalotsika anao ny fety akademia sy ny fety tabernaka nitaraina taminao zany indray mandeha inona andreo ny afaka ataonao. There is no. If I tell you how much was available, Ram- you will even say. Raha milaza aminao ohatrinona ny vola teo aminay tamin'iny mety hitsoaka mihitsy ianao. That's how prophetic was fast forward destiny. Ohatr'izay mahatonga ny teny ara-paminana mampandroso anjara voatendry mba anao vamainina mafy. Slow for you. Tsisy fandehanana mora intsono anao. No more go slow for you. Tsisy fandehanana mora intsono anao. God said he will plant himself. Andriamanitra ny teny fa hanangana fiangonana 10,000 Andriamanitra dia tonga nefa ny fiboana. Maybe God didn't know that no Mety man was coming. mety fantatr'Andriamanitra ke misy an'izany fiboana zany fa ndao tenintsika Andriamanitra. In case you are not aware, you live in Andriamanitra raha tsy fantatrao ianao ke mipetaka any an-danitra misy fiboana ke maneran-tany dia mbola ahiatao ve nefa ny le agenda when I stretch forth my hand. rehefa nanenitra ny tanana dia afaka ataonao le izy. No circumstances under Tsisy toe-javatra zany eto ambany lanitra anatsatra ny tenin'Andriamanitra tso tanteraka. and he did not only 10,000 but 10,404. Tsy 10,000 fotsiny le izy Amen. fa 10,000 mahery 300 plus in the foreign field. dia plus 1,300 le izy tamin'ny firenena maneran-tany tao anatin'ny fiboana tanteraka. Rehefa nanitra ny tanana izy dia afaka ny atsym-badika. What policy? Inona ny devoly, inona ny fahefana, inona ny fanjakana. Rehefa manitra ny tanana Andriamanitra dia afaka ny atsym-badika an'le izy. Powerful prophetic platforms are. Ohatr'izay sy atara-paminan'iny Of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy Reason will be strong enough for you to miss your place in the promised land. ka tsisy raison zany ngeda be ka tonga anao tsy ho diso ny tanam-panantenana anao. So welcome to your platform that fast forwards destiny. Ka tonga soa zany eto amin'le sehatra izay ampandrosiny anjara voatendrinao. Fast forwards ministry. Le sehatra ampandrosiny asa fanomponao, sehatra izay ampandrosiny fandraranao. Lift up your two hands. Asa rato ny tananao roa dia isory Andriamanitra.
have given thanks. Please get seated. mazoa toerana azafady a This is the moment amarana le fivoriantsika tsy ela teneniny olo akaikinao a mandroso faingana ny anjara voatendrinao tell somebody else. teneniny olo hafa eo akaikinao Getting fast forward. mandroso faingana ny anjara voatendrinao Where your neighbor told you. raha ohatra ka tsy afa-po ianao amin'ny zavatra ny tenen'ny olo akaikinao dia teneny ny tenanao mandroso faingana ny anjara voatendriko zay tokony ho tanteraka Don't get excited one more time. mentany tana ndre mandeha indray mity hafa tanana. By now, everyone in this prophetic feast must have had a copy of this. But should you not have it yet, please indicate, you raise your hand. The church officials next to you will hand you over one. It's a guideline or information bulletin for this prophetic feast. Do well to go through it, get acquainted with the happenings here, and you will never be the same again. But for the purpose of emphasis, our specialized classes continues today. Hoantsika eto Antananarivo a, i raha Madagasikara zany a, efa io misoratra eo zany a Classes ny programa manaraka zany. in this Mo amin'ny ty fankalazana fa efa polo taona ty. indication bulletin. Please observe accordingly. The ministers forum comes up at Covenant University, and at the same time the leadership empowerment Hoantsika manerana Madagasikara zany efa io zany a ny of Living Faith Church ny fandaharana will be held hoantsika eto hoantsika rehetra zay manaraka amin'ny vantana zany. Tabernacle and transmitted live to all of our mission stations. Praise the Lord. Also, those who may require accommodation are to reach out to a protocol desk scattered all around the Faith Tabernacle area. Please get all of the details. Once again, you are welcome to the 40th anniversary prophetic feast, which is already getting you fatter and fatter. Please rise to your feet. Let's Sanganara mitongotra ao a, tiafiaran'Andriamanitra mivoninahitra ndray mandeha indray a. worship him, Nao tsika ko akaminy appreciate him. mankasitra azy He has fed us well this morning. ny fahanantsaritsika andro amin'ny maraina For visitation, he has tamin'izao ora famanginy zao efa mivangintsika tamin'ny alalan'ny teniny. appreciate God, Mankasitra ianao n'Andriamanitra ny amin'ny famanginy which is not just temporal but permanent in our lives. tsy mandalo fotsiny fa maharitra mandrakizay amin'ny fiainantsika. Misaotra Andriamanitra mahery ao. Glorious name we have prayed. Ny anara mahery ny sosany ivavahantsika. Share the goodness. Tao tsika zara fahasoavana Surely eny tokoa. God's goodness and mercy shall Fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika the days of our life. amin'ny androm-piaina antsika rehetra. Dwell in the house of the Lord. Toetrany lavatra ny Jehovatsika. Amen. Amen. To 2021, your year of supernatural turnaround. Ara-paina tonga soa amin'ny raiky amby roapolo sy arivo le taona fitsimbatihana mahagaga ho anao. To become your new identity and Noho izany a miandrandra fitsimbatihana ahafantaranao vaovao manomboka izao.